tafaraka indray isika tompolasy tongovavy ato anatin'ny Miara Manonja amin'ity fotoana ity ary dia anterina ny arabo mahampirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia terina izay arahaba izay arahaba tsy misy akanavaka fa arahaba faobe ao anatin'ny ora roa mahery no iarahantsika eto mazava loatra fa hitondrana famakafakana sy fanadihadiana maro lafy momba ny toejavatra izay tokony ho fantatsika kanefa tsy fantatsika mianakavy ao anatin'ny lalam-panorenana dia mazava tsara fa mananjoa izay amin'ny hoe fahafantarana ny vaovao ny olom-pirenena tsirairay ary izay dia anisan'ny tena hoe fototra lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena raha ohatra ka mitongilana ny fanomezam-baovao sy ny fahafantaran'ny olona ny olom-pirenena ny zava-misy dia efa tsy fanajana ny demokrasia ny dikan'izay ninonninona pasoana ninonninona atao hoe fahaizana mamilivily ny tena marina teny marina tompoko marina foana tsy azo hoe ovana atao avatsina avaroa fa raha tsy fantatry ny olona ny marina anio tsy maintsy ho fantan'iny rabitso tsy maintsy ho fantan'iny ravakabitso tsy maintsy ho fantan'iny na afaka amatonany aza izay no hoe tompolasy tompovavy fa toy ny mahazatra dia eto izay mirala eo ihany koa zany ny namana fanirina zafy manantany mitondra ny fandarana amin'ny akapobeny eo ihany koa ny solom-bavambahoaka izay hiakatsihatreto hitondra fanazavana sy famakafakana ary amin'ny mahasolom-bavambahoaka ny solom-bavambahoaka dia ao anatina androm-panjakana mpanao lalàna ary anisan'ny andraikiny ihany koa ny manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ao anatin'izany ny asan'ny gouvernemanta ary dia manakambara tokoa raha zany antsoina hoe député Rambo Salama izany na député Rambo ao anatin'ity fandaran'ity namana faniry. Iny ary dia misaotra rena Rabe Mananjara sady mirabanao zany izay miara-dalana amin'izao talata 5 volana Oktobra 2024 izao mamerina ny fiarabana andreo namana teknisiana izay mikirakira ny fandefasana ity fandaran'ity any tokantrano samihafa misy atsika rehetrarehetrany any amin'ireny toerana izay andrasantsika azy na taxi be any amin'ireny faritra samihafa ireny satria dia misy miasa any anaty karera any dia mampiasa telefona dia miaraka amin'ny écouteur sady midina any ambany lavidavitra any zany mangady tany dia mihaino atsika izy ireny sady manaraka ny raharapineny ankahirezany ireny sehatra rehetrarehetra ireny satria fitiavana tia hahara baovao avokoa no mahatonga atsika menakavy zany mitady zay fomba andrenesana ny Miara Manonja izay raisina amin'ny MBS FM 95.4 sy ny Radio Mada 100.8 ao anatin'izay modulation de fréquence izay dia arabainy isika izay mandray maneran-tany tena tsy adino manokana ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any ndraindray dia sahirana misy tsika mitanisa rina ny amin'ny toerana izay mandefa ny kokoa aty amintsika fa inonay nefa fa tsy ho bedanareo ny tenanay sy rina Rabe Mananjara raha toka tsy voatery indraindray le toerana misy atsika satria marobe dia somary sahirakirana kely fa araky ny alaviran'ny toerana koa nefa sy ny andraisantsika azy dia mba tsara ihany no hanaovana kokoa an'izy ireny satria dia misy mare zany le namandreny tahakan'izany ohatra ny namantsika miasa any Liban rina dia amin'ny Bahrain dia any Dubai ihany koa zany misy mpiasa malagasy miasa any amin'ireny toeran'ireny dia izy ireo hoe mba ataovy kokoa zay fa zay nge tena mba mpanaraka ary lina amin'ny raharam-pirenena miara mitepo zay miara marary fo miara miasa saina amintsika rehetrarehetra zay ary misy fotoana raha latsa-dranomaso zay matsiaro ny tanindrazana dia kokoa atsika minakavy zay any lavitra any dia tsaro foana ny tandrazantsika na inona mety fahasambaranareo ihany na inona mety figalabona ny fiainanareo any ivelany any azadino le mahaviranjo kely sy mibelelo kely tsika eto atandrazana reo izay mitolona ao anatin'izao ady sarotra izao satria tena sarotra ny fiainana ty Madagasikara ary mahantra mifadiranova nyvoaka malagasy ary mepotika ary mitarika any amin'ny fahampitehana toe-tsaina
ny zava-misy am'izao fotoana zao ary tonga am'le tenyla ray aman-dreny zay tamin'ny sabotsy rehefa niona tamin'ny tenanay rinany amin'ny hoe elanelany iainako zanako fa mbola tsy nahita ohatrany tia hatramin'izay nahavelomako sy nahafantarako zany an'izao Madagasikara izao de malahelo ny tena mare an'izany ary tose tanteraka mihitsy voadona anatin'ny foany hoe tsy mbola nisy etran'izao satria nitety repoblika maro zany ray aman-dreny zany ary nahita ny sombiny zany hoe fanjanahantany zany kanefa raha miaina ny zava-misy am'izao fotoana zao de tena kivo siketraka mbola mahita ihany moa zany am'le hoe ataovy zay mety aso an'ity Madagasikara ity na de efa somary reratreraka maneho hevitra raha de mahafinaritra maheno an'izay hoe ataovy zay mahasoa fa tena anjaranareo tanora zay de vao maika moa zany zezika ampiroborobo atsika rina zany mba anao zavatra tsara ho an'izao tanindrazana iombona antsika izao anaovana kokoa ny tanora tiako Madagasikara ny Ambohimanarina eny ny eny Atsimondrano eny ihany koa ny eny Avaradrano sy ireo manerina ny distrika maro tahaka ny eny Boriboritany voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy zany zay miasa mafy reo tanora reo tsy adino am'zany nareo eny Mbohitra Atrimo ao anatin'izay tanora tiako Madagasikara izay ny namana any faritra Bongolava misy any Tsoromandidy misy namana mahafatrapo mpiantso atsika de miaraba anaovana kokoa ny tonton Jules zany sy ireo ekipa rehetra any Tsoromandidy any sy ianareo any Fenarivobe any efa nalaza programa hiakatra moa ianareo iresaka ny zava-misy any Fenarivobe de tongava soa fa miandry izay afahantsika miresaka ny zava-misy anatoerana tahaka zany ihany koa na anatsy mafoy any Mananaravaratra sy any Maroantsetra any ny vaovao rina dia misy fatapahany lalana any am'zany amin'ny lalam-pirenena vahadimy satria dia simba ny baka zay fafana mampita olona sy mampita fitaovana zany ka dia misy ny fanamboarana zany koatran'izay any Sambava sy any Antala dia kokoa atsika rehetrarehetra maheno amin'ny alalan'ny MBS ianareo satria misy MBS ny toerana diozanareo hoe tena manaraka zay ary maheno ny vaovao ary tahaka ny olona rehetra afaka mandalina afaka manadiady ary zay tsy feno zay avy amin'ny zavatra ambarantsika eto dia mba voaraintsika am'ireo namantsika zany zay anaovantsika antso atarby te afantatra ny vaovao nasionaly isika zay amin'ny akabeany rina Rabe Mananjara fefanambaranao to ny solombamoaka efa vonona moa zany dia ny solombamoaka Boriboritany faefatra Rmosalama Emilien dia hiresaka landala izy mahakasika indrindra ny commission d'enquête parlementaire zay hiresahana ny tontolo ny fifandraisan-davitra na hoe vomera parlementaire mpanadiady zany zay handinika ny resaka fifandraisan-davitra zay mampikilay ny malagasy am'izao fotoana izao fa rehefa miresaka fifandraisan-davitsika na serasera rina dia miverina ny zavatra nitranga omaly ariva nytoy hatramin'ny maraimbe de sarotraritra ihany réseaux sociaux io sarotraritra ihany ny fiainandra malagasy ty ka rehefa tsisy an'ilay tambajotra sosialy zany satria samykilay daholo ny rehetra niditra tao anatin'ny compte FB nanao ny Instagram ny WhatsApp hatramin'ny Messenger zany fa tsisy ny sokatra ireo fa dia sahirana daholo zany atao anatin'izay fikirakirana izay de tao no mikofokofoka napiditra mega araka ny fomba fitenena zay hoe zavy ny lany mega na de efa manao an'le forfait ary le tolotra zany de eo ndray no miredémarrer am'le téléphone isaky minitra eo ndray no manao des installations de réinstaller vaovao ndray zany am'lay application zany natao daholo zay fomba rehetrarehetra kanjo moa zany le izy dia nisy any fanambarana zay avy amin'ny orinasa tserasera eto Madagasikara milaza zay misy panina teknika iraisam-pirenena mihitsiny zany na maneran-tany ny Facebook ny Instagram ny WhatsApp zany de Messenger koa tao anatin'izay de zay voatonotony ny sainy rehetra zany fa izy io dia teo amin'ny adiny enina teo zay fikatsona ara-teknika izay dia savoritaka
mandeha sainaambadika politika ndray sao de zao ndray tsy afaka mandefa MP zany any messenger tsy afaka mandefa sariny any amin'ny Instagram tsy afaka manao appel privé tena le en sécurité iny mpanao WhatsApp ny facebookeur moa zany de tsy afaka manao ny kirakira ny vaovao samy hafa zany de bloqué efa misy mihitsy ny tena efa miondana am'le réseaux sociaux zany de mahatsary fahabangana mafy mihitsy hitatsika zany tamin'ny feedback rehefa avena satria tany amin'ny ray ora sasany na tam'y roa maraina tany hoany no niverina lay tambajotra sosialy dia nisy moa zany fialatsiny any amin'ny Twitter zay mpifaninana am'ty réseaux sociaux ty no nanao fialatsiny ny mpitondra teny ny Mark Zuckerberg zany na lay mpanorona Facebook ny vondrona Facebook moa zany miaraka daholo izy na ny messenger zany WhatsApp ny Instagram zany de any izy no manao fialatsiny ny amin'ny hoe tena nanana olana ara-teknika zay fa i Mark Zuckerberg ihany koa dia nanao fialatsiny fa somary fialatsiny zay tsy de tena mitombona ihany ndray rehefa nydinihan'ny mpandinika ny resaka cybersécurité le izy eo amin'ny setra resam-pirenena satria nambarana izy ireo tamin'ny omaly zany fa nanana olana teo amin'ny resaka mail zareo sy resaka badja zany ahafahana niditra tao amin'ny birao zay handefasana zany ireto réseaux sociaux reto dia nisy ny fikorotanana ho izy ireo tamin'izany satria dia sarosarotra nidirina tao anatin'lay accès lay mail sy lay resaka badja zany satria mpiasa tena amanarivo no miasa ao anatin'izany centre ngezabe zay hampitaina misy ny serveur ngezabe iraisam-pirenena zay ampitaina izy ireo zany anty tambajotra social ity ny manam-pahaizana momba ny cybersécurité hoy tsika de ny resaka momba ny an'izio hoe inona izy io resaka tsy napozina ve sa cyberattaque satria tsaroantsika ry narabe mananjara nisy fotoana tratran'le hoe cyberattaque zany ny tambajotra social de nikorotana avokoa zany ny fomba fandraisana de nisy virus tafiditra tao anatin'izany de lasa mipirate zany an'lay tambajotra social dia sahirana ny rehetra zany io moa ndraindray fomba fiady ara-bolany manaka tao efa mikaroka koa le zanak'olombelona de mamorona application izy de izy mamorona virus de mamorona antivirus izy tena efa lasa kilalao an'lay tena business amin'ny sehatra iraisam-pirenena ty raha ty zany de somary sahirana kely ihany zany le malagasy kely le mpilalao kely fotsiny zany tsy maraka n'lay le zava-misy mahakasika an'ty raha ty fa ny filazana zany ho an'ny mpandinika de hoe teo niveau le DNS zany na le structure informatique zany no nisy olana raha ny tena fanazavana ara-teknika ny structure informatique iny zany dia mapisy an'lay fidirana zany raha ohatra zany tsika hoe hiditra amin'ny page ny MBS ohatra na ny resaka site mihitsiny zany dia tsy tafiditra mihitsiny satria iny structure informatique iny rina zany dia misy serveur ngezabe miasa ao anatin'izay de misy ny adresse IP marobe zay ahafahana zany mahazo an'izay accès zay dia ao mihitsiny zany tany am'izay serveur ngezabe zay no nanana olana zany iny moa misy fandraisana iny am'ireo tambajotra rehetrarehetra zany sy ireo données rehetrarehetra eto ambonin'ny tany resaka teknika be zany resantsika zany fa titsika resahana fotsiny zany tany am'izay resaka structure informatique zay ahafahana zany miditra sy mandefa an'ireo tambajotra social reo no nanana olana zany teo am'ireo serveur zay tokony hiasana zany ka olona amina miliara satria efa amina miliara mampiasa tambajotra social no sahirana tamin'ny omaly fotsiny nandritry ny adiny enina de tao anatin'izay ny voany hoe perte teo amin'ny 6 milliards de dollars teo ny orinasa Facebook zay vondrona na groupe misy an'reto réseaux sociaux reto zany arina rabe mananjara etreto zany isaky ny adiny ray zany ka bug zany na misy an'izay panina teknika zay na misy olana ateraky mety attaque na resaka cyberattaque ohatra zany le tambajotra social dia perte 1 milliard de dollars zany le orinasa zany tena efa enjana be la kirakira arabola ny Mark Zuckerberg zany sy lay orinasa zay miaraka amin'izany fa teo anevony bourse iraisam-pirenena ihany koa vao
fitatra ny zavatra iny de nisy fiakarany sy fidinany le izy. Io moa zany ho an'zay nisy fotoana nisy an'le antaresy teto Madagasikara de misy an'le resaka étude na graphe izy zay ao anatin'ilay trade na trade in moa zany ho an'zay nanao an'iny tamin'ny fotoan'andro de efa tonga de misy fiakarany sy fidinany boursa iraisam-pirenena le izy satria voadona daholo ny tany an-sehatra rehetrarehetra satria efa misy am'izao fotoana zao le inona moa zany le monnaie virtuelle zany le kirakira arabola amin'ny alalan'ny informatika eo amin'ny fivarotana ny tsena iraisam-pirenena zany am'izay zavatra atao rehetrarehetra de voadona de nisy perta ihany koa zany dia teo ny olana teo am'izay tsena ny vola iraisam-pirenena zany ateraky ny zava-misy fa ny atsika moa zany ho an'le mpikirakira ny anazy ny problème ny teto tanàna de hoe tsy afaka manao publication zay, tsy afaka mijery ny story zay, tsy afaka miresaka messenger zany fa rehefa miresaka sehatra ambony be tsika de efa business ny resahan'ny olona, vola ny resahan'ny olona fa ny atsika moa zany zavatra hafa no resahantsika zany. Zay no zava-misy amin'ny akapiany efa tafaverina izy io de miezaka zareo zany manao an'izay hoe famerenana amin'ny laon'izay zany ny tsisy iny zay trangan-javatra izay fa zay moa tsara ihany koa nisy iny zany riny afataratsika ny hoe fekinan-doha sy fekinany vaovao rehetra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany. Zay angamba no vaovao mahakasika an'iny fa alefa makato andrinanay satria mbola mitondray ty raharaha ny asa tserasera ty na ny tontolo ny asa fanaovan-gazety Rina Arabe Manantsara. Voamalitsika nandray amin'ny Prince Ramanantsovina na Iposi ny resaka ny tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ny cellule de crise de ny dinika ihany koa ny arahana tamin'ny président Gérard Rakotonirina dia niresaka ny tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ty cellule de crise ary ty resaka fifidianana ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ty. Fa nomaly ihany koa dia nanao fanambarana ny prailista amin'ny candidat prailiste zany amin'ny candidaty Monica zay hifaninana candidat tokany hifaninana ao anatin'izao fifidianana ho lavitry ny mpanao gazety izay de miazakazaka ny raharaha rina inona ary ny azo ambara mahakasika zay zava-misy zay. Eny ary hiditra milalindalina am'izay isika mialohan'ny teny hidirako amin'ny asa fanaovan-gazety aloha ifaniry raisiko kely le resaka Facebook teo satria mba manakambara momba an'iny ihany koa zany ny tena ny zavatra tiana hamafisana fotsiny de ny hoe raha resaka Facebook zany tafiditra ao anatina fifandraisana maneran-tany mihitsy izany ka rehefa ny any am-potony ihany zany no ataontsika hoe voan'ny gripa am'izay sehatra zay zany ataontsika hoe sarisary ohatran'izay le izy rehefa ny any am-potony ny any amin'ny fohibe ihany no voan'ny gripa dia mikoaka sy voan'ny sery daholo ny manodidina rehetrarehetra sy izay mifandray aminy. Iny zao resaka hoe adiny enina nisy fikatsoana Facebook sy ny sisa dia ny antsika teto Madagasikara araka ny tenen'ny faniry teo de hoe le fiainana andavanandro no hitantsika fa ny tena any atapony rehetrarehetra any dia tsara ny ampahafantarana antsika fa ny toe-karena maneran-tany tompoko no ny sininy fiatraikan'izay raha izay inona ny tianambara am'izany ny tianambaran'izany de ny hoe ny toe-karena maneran-tany dia tsy mandeha ho azy fotsiny am'izao fa mifaningotra io mifandray io zany misy fifamatorany foana io ka raha ohatra tsika am'resaka toe-karena eto Madagasikara dia tsy afaka inolon'olona fotsiny afara vao miditra am'izany hoe commerce international fanafaranetana fanorananetana raha vadikitsika am'izay resaka izay le izy dia misy fifamatorana foana io amin'ny any ivelany rehetrarehetra any fa tsisy hoe zavatra hoe mandeha fotsiny am'izao misy zavatra tsy hita maso fa hita ny fiatraikany rehefa tao zany ny fanadiadiana sy ny fikirakarana ao anatin'izay tontolo toe-karena maneran-tany zay ka raha vao miresaka Facebook tsika tsy resaka hoe fifandraisana fotsiny io na hoe manodidina an'izay fa tena resaka toe-karena mihitsy io ary vola be amina miliara zany dollara no miodikodinao ka raha ohatra hoe misy fikatsoana de fa misy fiatraikan'izay amin'ny sehatra maro samihafa eo amin'ny maneran-tany mihitsy
de zany zany mila fatatsika tsara fa ny atsika moa hoe tsy afaka mampiasa an'le Facebook amin'ny fiainana andavanandro dia zay ihany ohatrany hoe hitatsika satria iny misy fiatraikany mivantana fa eo amin'ny sehatra maneran-tany dia misy fiatraikany io hitatseo zany hoe misy fiatraikany antrany amin'ny bourse sy ny sisa lasa mikirotana ny tontolo toe-karena ao anatin'izay le Madagasikara nefa ao anatin'izay de le firenena kely raha ny abetsika tsy kely fa eo amin'le hoe tanjaka ara-toe-karena maneran-tany sy eo amin'ny hoe international zany dia tena bitika isika amin'izao fotoana izao satria de mbola any amin'ny rambondrambony any raha ny filarana zay refesina amin'ny alalan'ny fiarikarena sy ny fiainana isa-tokantrano dia mahantra sy sahirana isika fa melohan'ny hoe resantsika n'ity resaka tontolo ny asa fanaova-gazety zay amin'ny safotofoto ity dia zavatra misy amin'izao fotoana zao no entitsika resahana ety amboalohany zany inona moa zany zao ny zavatra misy iainana andavanandro ankehitriny ny fiainan'ny Madagasikara iarahany rehetra mahita zany ohatra vitsivitsy no raisitsika eo zany ohatra hoe menimenina mpanjifa ny jirama fiainana isan'andro zany tsy aka zavatra lavitra sika menimenina mpanjifa eo nivon'ny jirama eo ny resaka tsy fahafaliana amin'ny hoe facture eo ny resaka qualité de service sy zavatra maro samihafa matoa zany misy fimenimenomana eo amin'le mpanjifa de misy zavatra tsy mety eo misy zavatra tsy mahafapo azy eo maka ohatra ray indray sika misafotofoto ny tontolo ny université-mpanjakana atao eto Madagasikara mihitsy misafotofoto satria maninona grevy ny paty ohatra raha miresaka an'izay hoe paty zay de resaka hoe fandrarana zany eo anivon'ny université fa maninona amin'ny grevy tsy mahazo vola de mipetraka amin'ny fanontaniana fanakaiza amin'ny vola misy sa tsisy raha misy maninona ny tsomena raha tsy misy maninona ny tsy tenenina hoe tsy misy ny vola fa le olona zany dia lasa miaina ao anatin'izay tsy fisiam-bolo zay kanefa dia tsy tokony iseho izany raha to ka ny hoe fanazavana ho etim-potondra velirano hoe tsy ny sisa raha zay ny tonga eo de ataonay an'izao io firenena io ataonay an'izao tena tsara lavitra noho ny teo aloha tonga eo nareo zao dia nefa zao no zava-misy misafotofoto ny tontolo ny université-mpanjakana eto Madagasikara mitako ny volany ihany koa ny CSS ao anatin'izay de mpianatra zao maly raha ny teny akaso de miverimaina satria ny diny zareo zay tsy faly zany noho ny resaka tsy fandoavana volan'izay ny université de niaka teo fotsiny ny mpianatra lay mpianatra hiditra nefa am'le hoe tao-pianarana vaovao zany lefa mpianatra tamina tao-pianarana anakiroa no miditra indray mipoka de hoe mba afaka baka zany de ho any amin'ny université de fa seriny de seriny ny ray aman-dreny nanampiny zanany hoe mba hianatra eny amin'ny université ny zanakay tena karakaraina tsara mihitsy tonga teny amin'ny université inona ny teo mipetrapetraka fotsiny le mpianatra satria tsisy zavatra nyainga teny iza no metsiny am'izany ny antony de tsy voaloha lay volan'lay izay mitaky an'izany CSS sy ny paty zany reo mpandrara eny amin'ny université inona ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena misafotofoto ny tontolo ny asa fanaova-gazety amin'izao fotoana izao satria efa nazavaina teto hoe misy ny mpanao gazety zany miteny hoe tsy mety io fifidianana amin'ny ordre io fa foany aloha io fifidianana amin'ny 16 oktobra io fa aleo jerena milamina tsara mihitsy miaraka daholo ny mpanao gazety zany ny fianakaviany be ny mpanao gazety de tsy tokony hitsofotsofoan'ny ministera sy ny fanjakana fa alao ny mpanao gazety no samy hoe tena ikondo ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa ny fanjakana sy ministera aria nanina ry fa vokatra ilay fitsofoana be loatra ataony politika sy ny fanjakana de io zany no vokany ary raha vao ny tontolo ny asa fanaova-gazety no misafotofoto dia misy fiatraikany tanteraka zay eo amin'ny fiainam-pirenena tsy zavatra foroniny zany fa zavatra iainana eto amin'ity firenena ity ary tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany raha vao ny tontolo ny asa fanaova-gazety no misy toe-javatra ohatran'io
de manahirana ny fiainan'ilay firenena ary nanamafy an'izany zao ohatra ny zokibe Mac Alphonse zay filohan'ny fampiavanana izany ny teny mihitsy izy hoe mila jerena io satria fatany fa manahirana io tontolony ny asa fanaovana gazety io ary io zany raha tsy jerena ny hoe fandaminana azy de anao randra-tarihany io ary rehefa manao randra-tarihany io dia anahirana de anahirana ny fiainan'ny firenena ao anatin'izay akoatran'izay ihany ko ny vidim-piainana hoe aiza zao zay midiny eo aiza zay vidim-piainana midiny eo zao raha ny hoe isa tokantrano zany no jerena fa de mbola miaina an'izany sika ny ariary ty ny vola malagasy dia vizana tanteraka ny fanondranan'entana makany ivelany zay hoe mampiditra devise maketo amintsika sahirana tsy resaka ntsontsika hoe vanille fa de io izy eo fa raha mahita eo ny vary mbola tsy milama fa de io manafatra vary ny problema ny tatsaha mbola eo de be de be ny tsy fandripahalemana de mbola mitohy isan'andro dia zao koa zany zao de hoe menimenina zareo mpandanja camion etsy Ambomalaza etsy fa mbola tsy nandray vola ihany ko nandritran'ny amam-bolana maro zany izy ireo de fa menimenina zany rehetrarehetra zany no misy zany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao zany hoe tena tsisy masoandro miratra mihitsy na ny resaka toe-karena na ny resaka sosialim-bahoaka fa de io vao mipotra io masoandro eny antsinanana io de mametra-panotaninana eo amin'ny tokantrano hoe aiza indray no entina mamakivaky any tontolon'ny andro mandra-pahatonga ny raha hariva raha alina izay atoriana any am-pandriana de tsy mahita tory ny akamaron'ny olo-pirenena fa de ao am-pandrinao fotsiny nodikodinao satria na nona miasa laisaina de tsy mahita tory araka ny tokony ho izy izany efa tsy mitombona ntsony le fitenenana tany aloha hoe ny torimaso no hitovizana amin'ny mpanan-karena diso zany tsy izany ntsony amin'izao fotoana zao fa na ny torimaso ara tsy ahafahanao mitovy amin'ny mpanan-karena mihitsy satria ny torimasonao izay sahirana amin'ny fivelomana dia tsy ho ara-dalàna mihitsy satria rehefa miaso io sainao io de hiakatra ny tension rehefa tsy ampy torimaso dokotera ny tenen'izany fa tsy zany mamorona eto anisan'ny mampiakatra ny tosidrahan'ny olona ny tsy fahampiana torimaso kanefa ilay malagasy amin'izao fotoana zao de tsy ampy torimaso satria ny sasany efa any amin'ny 12 alina vao matory de mifo amin'ny 3 maraina mandeha miazakazaka mitondra n'lay etakely raha ny any ambanivohitra zany mandeha mivarotra mamonjy tsena mamonjy fiara le vao maraina iny dia tsy ampy lay torimaso ny sasany ray vokatr'ilay fitadiavana vola tena hoe mafy de mbola tsy ampy ihany ko le torimaso zany fa dia le atao hoe adiny 2 na adiny 3 atoriana any am-pandriana dia lasa manofo ratsy aza ny sasany dia lasa nofo ratsy foana no hoe nofisina zany fa tsy mba misy nofo tsara mihitsy vokatra ity fahasaranana eto Madagasikara ity izany zavatra rehetrarehetra zany no iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ary samy miaina an'izany ny akamaroan'ny olona etsy akilany anefa dia ny fihetsika zany zay ataony mpitondra fanjakana dia tsy ahitana taratra hoe ahoana ary ny tena hoe fandraisana andraikitra ao anatin'izany fa raha vao mipotra ao anatiny ohatra hoe aina manjery mpanjakana ny tompona andraikitra isanisany dia fitenenana foana zay mahavita zavatra tena tsy misy ohatranay mihitsy amin'ny fahaizana miresaka amin'ny mpamatsy vola fa itsika zao nahazo vola 300 tapitrisa dolara mihoatra dia hitanareo am'izany fa tena mietsika mihitsy ny sinsisa efa mikarakary zay efa mijery ny fiainan'ny malagasy zay dia manao ny atsona hoe fihetsika ivelany iny atsona hoe fasady zany eny hita daholo eny reny rehetrarehetra eny fa ahoana lay tena fiainam-bahoaka tena hoe le fiainana andavanandro satria niarana eno daholo ny besomaro andreny hoe velo rano sy fampanantena andreny ho tapitry tia ny 3 taona zao ne zany zao efa namantsisy tsony 2021 satria
efa ifarana ny taona vao milatsa efa oktobra zany zao tsika dia nga io azo tazoma hoe tazomiko kely aloha ty volana oktobra ty fa aloha mba tsy andeha ty fa aloha mba hijanojano eto io mandeha foana io mandeha foana de ho avy ny novambra sy ny desambra de ilatsaka ny farantaona izany de le fivoarana nefa tsy de hita makaisa eo amin'ny resaka hoe tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia manahirana io amin'izao fotoana izao aloha tsorina hoe tsy tokony tonga am'izao io zavatra io tsy tokony ho tonga am'izao io zavatra io raha ohatra ka nisy ny atao hoe fandiniana tena ankitsim-po izay mihitsy le teny malagasy malaza azy hoe fandiniana ankitsim-po sy ao anatin'ny fahazava-tsaina sy ny antsoina hoe fametrahana tapony loha ny tombontsoan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara tsy tonga am'izao ny raha toka izay no nitondrana azy ny sasany mantsy any ambadibadika any ny teny hoe io efa lalàna sy ny sisa eny fa inona ny mahasoa an'ilay koro inona ny mahasoa an'ilay tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara mahasoa ve zany zao zavatra zao mahasoa ve ary rehefa ny asa fanaovan-gazety no mikorotana de misy fiatraikany any amin'ny olom-pirenena ianao zay mihaino io ianao zay mijery amin'ny televiziona io de misy fiatraikany any aminao io na mivantana na akolaka zany hoe rehefa ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany no misy olana dia ilay vaovao tonga any amin'ilay olom-pirenena dia tsy araky ny tokony izy ihany ko satria ilay tontolon'ny mpampita vaovao no misy an'izay olana izay tsy verenana tsony ny namana faniriny hoe inona moa ny antony natonga nyity olana ity fa ny zavatra tiana mafoisina fotsiny teny hoe raha to zany ny mpanao gazety izay atao hoe mamahatra amin'ity hoe firosona foana amin'ity fifidianana birao ny ho lavitra tia mamahatra am'izay hoe zay efa tongotra mbiantakany io ka tsy maintsy irosona sinsisy de mifanontaniana mba hapetraka fotsiny teny hoe fantatrareo ve ny tena atao hoe ao ambadika izany rehetrarehetra izany ilaina le mandinika amin'ny tsipriany mihitsy aloha ary mila mamantatra tsara ny zavatra trany ampiandoana rehefa nytenen'ny positeto hoe efa tany amin'ny 2017 tany eny io no niotrikotrika de zao le izy tonga amin'izao raha zao fa de izy mantsy ao anatin'io tontolo io namana faniry de misy tsy mahafantatra misy namana mpanao gazety zany tsy tena maharaka tsara lay fivoaralisa fa fataro aloha aitsika mpanao gazety zany hoe inona le fait fataro aloha le fait sy le historique an'ilay zavatra hoe eto de naketo de avy eo ianao zany manapa-kevitra am'izay fa tsy hoe mandeha fotsiny le izy de mijapijapy eny anany eny fotsiny zao ony makatso ony tsy raha mpanao gazety tsy tokony anana an'izay le hoe eritreritra hoe mametraka fotsiny hoe zao ony honony amin'ny fanaovan-gazety tsy mitombony zany honohono zany na hoe manara-davahana fotsiny ianao an'izay eo fa ianao zany mila mahafantatra tsara an'le izy mihitsy ray zay faharoa marobe no mahafantatra araka ny tenenina namana teo fa matahotra noho nylay tsy indrialiko indrindra amin'ny hainao manjery pirenena RNM sy TVM sahako mihitsy miteny eto fa betsaka ny namanao zay amiasao ary tafaresaka de miteny hoe tena le izy anie tena enzana anie mahazo anay sinsisa fa raha vao mikofokofoka hoe ohatrany hoe maneho hevitra ianao zany ka hoe manotohana na tsy mitovy amin'ny fomba fijery ny atao hoe le régime mba tsy tenenako hoe zavatra hafa hoe le régime de fa sahirana ianao nydikan'izay fa tonga ianao ny alina iny de tsy mahita tory fa hoe mety latsaka ny apitso zany na ny rafaka pitso ny hoe famindra-toerana sy ohatran'zany zany anie zavatra misy ao amin'ny zay resaka zay de manjary zany le izy manjary miteraka olana ary le izy mahagaga de izao le zavatra nitsikeraina tany aloha zany hoe le zavatra mitenenina hoe tsy mety zao ataon'ny fanjakana fitaovana fotsiny le hainao manjery mpanjakana fa tsy hoan'ny vahoaka zany no nitsikeraina tamin'ny tany aloha vina raisiko fotsiny ohatra hoe tam'ireny 7 sy 4 arivo reny
ka niteraka ny fandorana ny RNM sy ny TVM zany teo anosy. Zao moa zany zao de efa mangadiady be ny ao de nga marambola velona teo nga midadabe tsiranana de tena hoe fa ahoana fa reny ane atao hoe tena hoe vakoka tena goavana be reny vakoka kanefa moa zany dia reny no zavatra nitranga zany dia eo zany le izy hoe le asa fanaovan-gazety ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia lasa tsy araky ny tokony ho izy indrindra eo am'le hoe asa fanaovan-gazety eo amin'ny sehatry ny fanjakana izany dia petraka am'izay ary le fanontaniana am'izao fotoana zao hoe le nitsikeraina tany aloha ve niova ka tsy nanao an'le zavatra notsikeraina tany aloha intsony ny mpitondra am'izao fotoana zao satria raha nitarika hatrany amin'ny fandorana ny RNM sy TVM ane de atao hoe tena zavatra efa tena hoe tena tsy zaka-tsony zany raha tonga am'izany sehatra zany zao nefa tsika miena an'le tontolo ny asa fanaovan-gazety de izao no zava-misy miditra loatra le politika nefa zany no nitsikeraina tany aloha zay ane no niainana teto hoe miditra lalina loatra le resaka politika sy le fanjakana miditra ao anatin'ny ativilaniny mpanao gazety raha tokantranony mpanao gazety le izy de miditra de misy mikimaky bida be ao anatin'le izy de izao zany no voka ka inona ara no nitolomana raha atao hoe tolona ny tamin'ny 2024 ho an'izay ny tolona ho an'izay nandoro ny RNM sy ny TVM inona ary ny antony raha ohatra ka hoe raha zao no zava-misy de alao tsoronety fa nisy olona zay tafaresaka tena nafana fo be izy tamin'ireny 2024 reny tsy mametsiny fa hoe nisy zavatra nasisika tao anaty lohany zany de hoe tsy mety tsony ty régime ndravalomana ity fa alao tena ovana mihitsy fa de zao tsy rariny tsony ity ohatrany hoe ny vaovao antim sy ny vaovao ampanjaka fanakana avana mandeha amin'ny RNM sy ny TVM tam'izany ka alao mihitsy tsika hitolona de tonga hatrany amin'ny fanampitehana ny RNM sy ny TVM de le olona zany nandray anjara tamin'ireny zao tena nyteny mihitsy hoe tena nanenina ozy satria tsy arakaraka ny zavatra natenaiko no zavatra miseho am'izao fotoana izao raha amin'ny resaka ainao manjery fotsiny zany no jerena talohan'ny 2009 nefa ny zavatra mipotra raha iverantsika ohatra hoe tamin'ny 91 reny na tonga ny fahaterahan'ny radio feno vahoaka zay nentina teto fa tamin'ny 91 zany eny tsy nisy fandorana ny RNM sy TVM marina hoe fotikevitra no fandorana hoe fa aleoan'ny révolution socialiste Miara no tatana teo tamin'izany dia nisy tolona hervaika nandeha nakeny amin'ny 13 mai fa tsy nisy an'izany hoe fandorana ny RNM sy TVM teo anosy izany tonga indray ny tamin'ny 2002 dia nisy ny tolona dia nisy anko fidinana andalambe fa tsisy an'izany fanampitehana ny RNM sy ny TVM zany dia zao tonga ny 2009 dia nidorana ilay RNM sy TVM zany hoe raha ohatra zany ka nisy zany toezavatra zany de hoe mba iova ilay izy zao zany zao tsika firytsika androany atao hoe volana oktobra 2024 5 oktobra inona ny iova eo inona ny ovy eo amin'izay resaka hoe ainao manjery ny mpanjakana izay tsy nyle zavatra ny tabatabana tamin'ny 2009 avy ve no mbola miverina amin'izao fotoana zao ohatra ny RDM ny RMDM ve mba afaka mandefa vaovao amin'ny RNM sy TVM namana faniry ny tiako Madagasikara ve mba afaka mandefa vaovao amin'ny RNM sy ny TVM amin'izao fotoana zao ny président Marc Ravalomanana ve mba mahazo plateau amin'ny RNM sy ny TVM amin'izao fotoana zao ny président Hery Rajaonarimampianina ve mba afaka mahazo plateau ao amin'ny RNM sy TVM amin'ny zao fotoana zao ohatra aty amin'ny resaka fanoerana zany fangamo ny RNM sy TVM lazainy lalam-pandrenana hoe an'ny fanjakana an'ny régime ihany fa ny mandony karaman'ny mpiasa ao any ka ny vahoaka malagasy no mandoa an'izany fa tsy hoe zay pomban'ny régime ihany mandony karaman'ny mpiasa ao fa ny vahoaka malagasy ray manontolo no mandoa an'ilay karama zany zany hoe misy participation ny olo-pirenena zany amin'io zavatra io de izay zany no tiana mafisina hoe ianao tany aloha ny teny zao nefa vao maika pira noho ny zavatra tany aloha no mitranga ankehitriny zany tsy misy zavatra foronony zany tsy misy zavatra hoe zavatra hoe
hoe tsikera fotsiny satria mantsy misasa miteny hoe nareo zany de mitsikera foana mitsikera foana ka ahoana raha nitsikera no tsy andeha nefany zany no zavatra miseho ankehitriny de dikan'izay zany dia fantatry ny olona hoe misy zavatra tsy ampy any aminy dia tsy voafetra mihitsy ilay atao hoe fiakaran'ny fimenomenomana sy ny tsy fahafaliana ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka matoa zany ny zokobe Macalfonsa lehibe ny CFM miteny hoe anahira ny resaka fanaovan-gazety misafotofoto raha tsy voalamina de fatany tsara ny zavatra izay fiainana ao anatin' izay asa fanaovan-gazety eto Madagasikara teo araka ny tenen'ny Posy teto maly hoe ny station tsirairay de samy mana ny tompony ny mpanao gazety tsirairay de samy mana fireakeviny fa misy zavatra anankiray tompoko mampitambatra ny mpanao gazety io tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany misy zavatra anankiray hitambarana de izay le hoe asa fanaovan-gazety zay asa masina le izy zao zany zao vokatry ty hoe fitsapahana lalina ataon'ny atao hoe ny régime am'izao fotoan'izay aty amin'ny aty vilany ny mpanao gazety de lasa le mpanao gazety zany no misafiritaka amin'izao fotoana izao lasa misy hoe manohana n'inona fanatanterahana fifidianana de lasa misy hoe manohana ny tsy fanatanterahana ny fifidianana zay zany zao le zava-misy de mitazana ny olo-pirenena hoe fa ahoana ary zany fa ahoana de zao no am'tianantsika azy hoe io raharaha ny mpanao gazety io tompoko de ahitana taratra ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeny mihitsy amin'izao fotoana izao misy manenjana mangaty tsy maintsy zao nanaovana azy tsy maintsy zao nanaovana azy ato nefa le vahoaka mahantra de izay zany lay atao hoe fisehon-javatra ka atao hoe am'tianantsika azy namana faniry de zao fotsiny hoe tsy misy an'izany hoe zavatra mandeharery am'izao hoe vao eo ny teny hoe Facebook vao inkorotana amin'ny Facebook de inkorotana ny toe-karena maneran-tany ka raha ohatra hoe ny asa fanaovan-gazety no misy tsy filaminana ohatran'io de misy fiatraikany tanteraka amin'ny fireneny zay zavatra zay iza nefa no azo tompontsoa am'zany dia atao hoe ngamba mety misy mahazo tompontsoa ny ambadimbadika any fa ny rehetrarehetra de samy hosahirana ao anatiny io izany ka hoan'ny ety am'izay hoe tsy manaiky an'ilay fifidianana amin'ny 16 Oktobra zany fifidianana braony olavitra ny mpanao gazety de raha pitso akinina amin'Andriamanitra ty raharaha ty mivavaka atsy amin'ny katedraly Analakely ao amin'ny FJKM ao fotoana manomboka amin'ny 10 zany io fitopivavahana io de misy ndray miteny hoe fa ahoana no atao fitopivavahana ako zay no atao hoe mendrika indrindra manoloana ny toe-javatra tahaka zao de misy sahiteny ve hoe atao fitaovana politika indray ny fivavahana tsy hisy resaka politika zany io fa resaka fikatsahana ny atao hoe mahatsara ny fiainan'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara satria na inona zany eritreritra ho atao fikatsahana izay ho tanterahana de zavapoana ratsy miaraka amin'Andriamanitra izay no natonga ny cellule de Christ tompoko anao anio fotoam-pivavahana rahampitso ao amin'ny katedraly Analakely io ka io zany tsy hoe raha mpanao gazety rery fa rehefa olo-pirenena ianao zany ka mahatsapa hoe tena ohatra tsy mety koa zany zavatra zany fa andao akinina amin'Andriamanitra ty raha tya dia tongava ao amin'ny katedraly Analakely eo amin'ny FJKM zany amin'io rahampitso manomboka amin'ny 10 ilay fivavahana ao amin'izany katedraly Analakely izany zay ngamba faniry no azoko amafisana satria le izy tsy hoe zava-baovao fa fanamafisana fotsiny ho an'ny olona sasany ngamba zay mety hoe tsy naraka loatra lay izy de misy miteny hoe de ahoana zany ny toyany rehefa vita amin'ny fitopivavahana rahampitsotsika mare azy de rahampitsosika mandre azy satria mino aho zany fa rehefa vita ny fitopivavahana ao amin'ny katedraly Analakely dia tsy maintsy misy filazana eo hoentin'ny cellule de crise sy hoe hitondra fanazavana eo zany fa ny tena zava-dehibe aloha de ny hoe
akinina amin'Andriamanitra itya raharaha ity satria ny vahoaka malagasy dia mivavaka na inona mety hoe tsika raha ataon'ny sasany any ko ny ra-pirenenao raha hoe misy hoe fanakinana amin'Andriamanitra ny raharahany firenena malagasy dia izay zany no fipetraka iny raharaha iny dia akinitsika amin'ny ao ambony ny momba zay rehetrarehetra averintsika foana hoe l'homme ahoana moa le izy l'homme propose Dieu dispose zany hoe ninona eritreritra ao zava-poana raha tsy miaraka amin'Andriamanitra ny raharaha izay atao faniry ny fandraisantsika an'le sary manko rina zany zao ohatra ny hoe eny no nitranga le bug zany le panne technique zany mondial zany teo anivon'ny réseaux sociaux zany indrindra moa Facebook ny tena matanjaka be mpampiasa azy fa ny Instagram zany sy ny WhatsApp mbola vitsivitsy fa rehefa miresaka Facebook de misy messenger miaraka aminy zany de be tabe ny voadona atao anatin'izay zany de ohatran'izay misy lasa fanaova-gazety eto Madagasikara hoe rehefa voakasiky ty asa fanaova-gazety ty de betsaka ny voadona eo anatin'izany satria ny zo hahafantatra sy ahalala vaovao mihitsy ny voadona ao anatin'izay zany ka io moa zany de apetratsika ny amin'ny hoe ny teny ane zany gazety tamin'ny fotoanandro zany na noratra ny gazety maresaka tamin'ny fotoanandro zay nentiny zokobe rabe fananiny ny gazety zoko ny gazety basy vava tamin'ny fotoanandro tamin'ny Miara Manonja Gabriel ny gazety JDM na ny journal de Madagasikara ny zokobe mara raha sy diso nanorina zany ny gazety telo norefo mbola misy izy am'izao fotoana zao atsoratra tena nalalaka ny fanehoan-kevitra tamin'izany ary tamin'izany nanomboka nahazo an'le caricature lay mpano gazety tamin'ireny ary lay endriky le caricature efa miteny akoatra n'lay qualité an'le rédaction sy le titre zay nomen'ny gazety fa tsy nampaninona fitondram-panjakana ny joro zany rina rabe mananjara satria nomeny fahalalany ary reny olona reny rina de zao tsisy tao anatin'lay fanjakana ataontsika hoe olona iray ihany nanana hainao manjery tao anatina fanjakana tamin'ny andron'ny président Xavier Albert dia mialatsy manonona anarina ny tompony radio antsiva tamin'ny namorona anazy zay tao moa ny andohanao tamin'izany fotoana zany taty aoriana de andry matora rapetsy tota zay ihany no nanana zany an'lay hoe orinasa tserasera na ny tetehany ivon'ny RFV ny RFV tsy any Hervé Larasalama fa ana vondron'olona vitsivitsy mpanao gazety zay niala teo anivon'ny RNM de nanangana azy ohatran'izany zokobe ary ny RFV de misoratra amin'ny raliarson Jean Victor ny lisans miaraka am'izany ohatra na impianina Razafy sy ireo nanangana azy taty aoriana zany zany tsy tao anatin'ny gouvernement fa rehefa mijerytsika am'izao fotoana zao zay manko manahirana ny ty resaka asa fanaova-gazety am'izao fotoana zao ty rina satria ery am'le sommet le tapiny ery zany misy olona ngeza be anankiroa mihitsy patron de presse tompona orinasa tserasera matanjaka be na radio na télé de misy anankiray zay conseil spécial manana gazety maro be de manana groupe zay miditra ao anatin'lay orinasa tserasera miditra ao anatin'ny groupe fa ao anatin'ny gouvernement ihany koa dia mpikambana efatra ao anatin'ny gouvernement ny rina rabe mananjara patron de presse eritrehitra mpikambana efatra ao anatin'ny gouvernement de tsy teny izy fanjarantsika no mahafantatra an'izany de manesy kelikely tsika ianina satria tsika eto Antananarivo eto misy radio sy télé ao anatin'ny assemblée nationale dia maro ny solomavomboka manana orinasa tserasera ao radio hatrany amin'ny faritra patron de presse ihany koa ny anaran'izany rina rabe mananjara de eo ny olana satria ifamatorany adihevitra ara-politika sy ny zotra ara-politika zany lay asa fanaova-gazety satria ndraindray manaraka an'le hevitra le patron de presse le mpanao gazety de na de manana ary izy am'le conviction manana ary izy am'le hoe tokony hijoro anatin'le etika sy ny déontologie dia misy fotoana izy lasa voatery manaraka satria lay patron de presse no mibaiko azy ao anatin'le raharaha lasa minimikipy manolona ny zavamisy fa tian'le asa ary ain'le asa fa zao no le situation eto Madagasikara dia manaraka an'izay rivotra zay izy de zay io zava-misy am'izao fotoana zao io anefa ny divana zany raha ohatra hoe 2009 sy taty am 2018 hoe aza baikona lay orinasa tserasera ina moa tamin'ny 2018 nanovana MLE ny 2018 nanovana MLE ane de hoe misy
vondrona olona zay mifeny ny asa fanaova gazety de hoe mba elana zany zavatra rehetrarehetra zany kinanjo le izy io miveriny io aizako firy mpikavana anatin'ny gouvernement ta patron de presse manolona asa tserasera logika zany tsy maintsy manaraka an'izay na de manana an'le clause de conscience ary le mpanao gazety hoe zao tiako hitondrana am'ty zany hoe mety ny 700 ny article soratany de manaraka an'le ligne éditoriale suivant lay patron de presse sy lay orinasa tserasera fa 700 olondrina de lay fisaina no mandrafitra ny endriky ny fanoratana ao anatin'izany asa zany ka zay ny anarantsika ny mpanao gazety ary zay koa ny encouragentsika ny mpanao gazety amin'ny ainao manjery mpanjakana indrindrindra ny RNM sy TVM any miaramila misy an'izany grande mete zany misy an'le obligation de réserve zany fa ety nivo ny asa tserasera rehetra an'izao ny etika sy ny déontologie no mipaiko fa tokony hasa hijoro hiteny eo anatrehan'ny zavatra sarotra izany mpanao gazety izany mety hoe matahotra fandroana affectation disciplinaire sinsisa fa io de zao ny firaisakina no afana mandamin-javatra ka zay mbola tairitsika foana hoe manao ny ataony ny raharaha am'izao fotoana zao io amin'ny tontolo tserasera ty mety misy miteny hoe andao fa mety le fifidianao atao fa mety misy miteny hoe tsy mety io fa andao aloha alamo tsy olona aloha zany eto ny olana hoe ahoana le candidat le salam'zany fa eo an'le fantamina le organisation amin'ny akapobeny ny tontolo ny serasera mihitsiny ao anatin'lay système satria raha ohatra ka mipetraka eo ambonina korotana lay orinasa lay rafitra mifehan'ny asa fanaovan-gazety rina de sahirantsika rehetrarehetra zany zay le nyteneniko teo hoe io zao zavatra kely adinenina no nikorotana n'le réseaux sociaux de fa potika lay fifaneraserana teto ambon'ny tany amina olona amina miliara ary sahirana ny resaka toekarena am'izao fotoana zao de ohatran'izay io zavatra io de isaky niova régime ve dia potika foana lay aky efa mba azo tao anatin'lay hoe fahafahana sy fahalalany asa fanao gazety isaky miova régime ve dia voadona foana lay zavatra kely zay mba tokony efa tafapetraka manoloana ny vanim-potoana satria nandritry ny hetsika ara-politika nandritry ny crise cyclique teto Madagasikara rina de nisy fahafatesana olona foana ary nisy fandatsandra ary tsy maintsy misy mpanao gazety sy mpisehatra teo anatin'izany sehatry ny serasera zany ny doboka aponja de everitsika zany mba tsy tokony isan'izany eky aloha zany mba ho foana any saingy rehefa mandika zava-misy am'izao fotoa zao tsika de hoe tena misy emprise misy tena misy an'lay kilalao an'lay endrim-panjakana sy lay régime lay endrim-pitondrana misy mihitsiny lay raharaha ny fanaovan-gazety de zay no anairany eo anivon'ny cellule de crise rapitso zany na olo-pirenena izy ianao na izy ianao na tsy ao anatin'ny sehatra ny asa fanaova gazety fa mpiaino mpikirakira vaovao anisan'ny manara-maso ny fiainany firenena ihany ko ary lenany vaovao dia tongava eny amin'ny katedrany Analakely rapitso manomboka amin'ny 10 maraina fitoby vavahana noho izany amin'ny 7 dia afaka tongeny miaraka amin'ireo namana mpanao gazety ao anatin'izay cellule de crise izay zany mba hitondram-bavaka amin'ity asa masina sy asa goavana eto anivon'ny firenena ity misy anankiray fotsiny amany tonga atao tsaiko le izy dia ho resahako kely mialohan'ny idirany député Rambosalama Emilien momba nyity resaka hoe hainao manjery mpanjakana ity le anarana aloha vao miteny hoe hainao manjery mpanjakana de ohatran'ny efa manahirana mandray an'izany fa raha ny tena izy tokony hoe hainao manjerim-bahoaka ilay izy nefa aloha le anarana hoe ohatra hoe radio nationaly malagasy national zany ene zany efa hoe ndretraretra zany ho an'ny firenena antika zany télévision malagasy le hoe malagasy ene tsisy hoe akanavaka hoe malagasy pomba fitondrana tsisy hoe malagasy pomba fitondrana na malagasy pomba fitondrana fa hoe télévision malagasy an'ny malagasy zany le izy de io zany efa miverimberina foana efa hatramin'ny 91 io problema io de tadidiko tsara tamin'ny tenanay zany mbola atao anatiny ho lafitry ny braony ho lafitry ny mpanao gazety zany hoe niaraka tamin'ny Sokobe président Rufairakoto maro tam'izany zany hoe talohan'ny 7 tany amin'ny 7 tany amin'ny 7 enina sy 4 tany dia efa nakadily sofina mihitsy io resaka io satria misy tsikera foana ataon'ny olo-pirenena hoe tsy mba mahazo sehatra ao mihitsy sisisisisa tena moa zany amina hoe ho lafitry ny mpanao gazety de tena hoe raharahan'ny mpanao gazety hoe tena hoe sahanina zany
fa efa nisy ihany ny atao hoe sosikevitra na hoe fampiresahana teny ampandehanana teny hoe ahoana marina moa zany ny tena fandehan izy ity dia rehefa jerena zany le izy a dia ny fanjakana aloha zany a dia manatosaka ny vaovao an'izy ao aminay ainao manjery fanjakana zany a misy ministera raha raisana zany zao ministera zao fotoana zao de hoe eo amin'ny 3 dia ireo ministera tsiraireo zany mba samy tehiseho amin'ny vahoaka malagasy samy tehiseho manoloana ny lehibehany manana ny manoloana ny prime ministre zay lehibehan'ny ministra mivantana manoloana ny filoham-pirenena zay le hoe exécutif de le ministera tsirairay zany a samy tehiseho izy amin'ny vahoaka malagasy hoe zay nahavita an'izao zay nanao fitsidiam-paritra tary zay nanao an'izao zay nanao an'izao ma alefa ao amin'ny ainao manjery mpanjakana tsy maninona mihitsy an'izay fa rehefa jerena zany izy a le ato amin'le sehatra tsy ao anatin'ny fanjakana dia mahatsiaro hoe zay kosa voailika satria zay nefa malagasy de iteny zany reto hoe ka io raha tsy ampianaiko ministeran'izao manana fandarana ministeran'izao ary mpanao gazety daholo ny ataoko hoe 570 ny attaché de presse any amin'ireny ministère reny zay foana zany no niainana hatramin'izay satria mpanao gazety no mafia an'le raharaha de rehefa nijerena zany zay de hoe hay tsy ampy zany le temps d'antenne dia inona ny tsy anaovana ary tsika ma tsy hoe mitsikera fotsiny fa tsika mandroso sosikevitra fa ny olana de zao rehefa hoe sosikevitra hoentin'ny ainao manjery na aty amin'ny sehatra mmpanohatra de ratsy sosikevitra sao de any zana satria mantsy hoe raha voazahatra tenen'ny mpanohatra de tsy mamely zay zany fandraisan'ny sasany azy ka zay ny le manahirana lasa tsy mipetraka zany le tena hoe tompontsoan'le firenena ny katsahana fa raha io resaka io zany zao de hoe inona no tsy anaovana zany ny amin'ny hoe raha io zany io RNMS TVM io atao hoe chaîne 1 mandrakotra amin'ny Madagasikara io akoatra ny radio privé sy ny radio privé zany andoavam-bola télé privé zany andoavam-bola aloha zay maha-privé azy mamely teny izy privé zoany zany fa ity an'ny vahoaka malagasy inona ny tsy anaovana ohatra hoe chaîne nationale fa tsy maninona sina atao ohatra hoe deuxième chaîne efa nandeha ho zany resaka deuxième chaîne chaîne voalohany zany atao hoe URNMS TVM io chaîne nationale ao ny fanjakana milaza zay zava-bitany ao ministera an'izao nanao an'izao tary nanao fitokanana an'izao tary nanao an'izao tary ny exécutif ao izy mandefa n'zay zavatra alefany eo zany jeren'ny vahoaka zay de eto zany raha ohatra hoe asiana chaîne 2 chaîne nationale ihany io fa zao kosa mba hafan'lay tsy tafiditra tsy mba miditra satria samy olo-pireny de afaka miditra ao ny mpanohatra sy ny hoe lafokevitra maro samy hafa de amin'izay zany de mba samy mahazo an'izay anjara ao anatin'ny ainao manjery mpanjakana zany na le ay zany na le de hoe chaîne nationale daoly no ilazana azy ny fomba fitantanana zany asa mety afaka hoe atao hoe zay indrindra mantsy nytiako atongavana hoe firenena ny velany manao any zany manaonjam-pirenena izy na fahita lavitra de miresaka politika fotsiny raha raha-pirenena de nilay miresaka fizahatany ny sasany ray tena miresaka fanatanjahantena sasany tena miresaka fahasalamana sasany miresaka fampianarana ohatr'izay fa any fanjakana daholo reo zay le izy ary malalaka ho an'ny rehetra de zao ary le atao hoe conclusion zay zavatra naniny zay tsy natao zany de ozy ny olona hoe tsy izy ve anao an'zany chaîne nationale ny resaka eo zany fa zao ary chaîne privé kapaina tsy kapaina ry ny MB zao tsy mahazo mandeha canal ça Star Times parabole nefa ty amin'ny privé vao maiky ty fa hoe chaîne nationale ka io zany mila jerena foana io ary zay mbola eritreritra hitondra fanjakana any aorianan'izao régime zao dia efa mila mijeren'izay fa io RNMS TVM foana no anisan'ny problema eto efa hatrany amin'ny 91 de nandeha 2002 de nandeha 2009 zao tsika efa ty amin'ny 2021 de mbola miverina foana lay problema nefa le izy raha hoe mandeha amin'ny kitsopoa mandeha amin'ny fahitsina ka tena hoe mikatsaka ny tombontsoan'ny malagasy 520 tapitrisa mahery de io ve de tsy ho hay ny mamany io fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana zany de lasa
ohatrany hoe tsy haiko hoe miova mihitsy n'lay izy mpinamana zao tamin'ny voalohany de ny sasany rehefa mahazo toerana eo amin'ny fitondrana na mifandehany ara miova na ny fomba fiteniny ara miova zay ahoana ara zany ty hoe fahazahotoerana sy fahefanty ve zany tena manova olona mihitsy sa ahoana ny tena fandehany ary amin'ny tamy mahantra dia ohatrohatr'izay daholy namana faniry ny fandaminantsika moa zany fandrain'ny deputera Amboasalamitsika fa anovantsika kely fotsiny fa marana zay de hoe fiditsika lafy ny fandorana ny RNM sy TVM tamin'ny 7 iny Rena Arabe Mananjara satria very archive be da be zany tsika nandritra n'izany fotoana tany aloha zany satria tena mbola tsaroantsika hoe nampiasa bandy nampiasa zavatra be da be ny RNM sy ny TVM tamin'ireny fotoanandro reny de rehefa nidorana izy de reo zavatra rehetrarehetra tahiry tao anatiny tao na tataro na dokam-barotra na raki-tsary na vaovao io na raki-tsary na reportage zay ny vainianana tompon'andraiky mpanjakana tany ivelana na taona mpanao gazety zay ny raketina toa ny RNM izy raha feo ary TVM izy raha sary de potika tamin'iny 2009 iny avokoa reny nefa raha ny tokony izy de mivaka vakoka ireny zany eny anisan'ny tena fahavoazana lehibe zay nahazo ny firenena fa zany mora ohatra ka takiny zany hoe ahoany reny zavatra reny mbola adevitra mbola azo hitariny zany fa aleolo ajantsika fotsiny izy hoe misy an'ilay fitakiana atao ny cellule de crise mihetsika ny réseau na fait diverser sy investigateur eto Madagasikara miteny anko ny vehivavy-mpanao gazety de mba anjara ny tompon'andraikitra mba mihaino ireny raha mba te anana zavatra tsara orona sy tsara petraka isika rehetrarehetra zay ny am'izay fa andray ny deputera Amboasalama Emilien tsika zay iara-dalana amintsika indray talata ny andro dia tafaraka amintsika ny solombavamboaka ny Madagasikara voavidy tetsy amin'ny boriboritany fahaefatra miarabanao andriamatoa solombavamboaka tonga somatsara indray tafaradalana ary dia mijery atsika zao tontolo zao mijery atsika inko ny pony boriboritany fahaefatra hoe io depute anay io dia manaroatra kely zany manao kokoa ihany ko satria napita an'izay kokoa zay anareo tanora eny amin'ny boriboritany fahaefatra dia ampitan'izay efa eto ny solombavamboaka miaraba tompoko miaraba faniry dia miarabantsika technicienne ao ambadika ao izay mampita izao fandarana zao amin'ny alalan'ny hainao manjery ato amin'ny MBS sy ny tambajotra sosialy na YouTube zany na ny Facebook iran'izao tontolo zao dia miaraba koa ny technicienne amin'ny radio Mata zay mpiara-miasa amin'ny MBS manao kompatanana ho antsika rehetra manaraka izao fandarana zao indrindra ianareo antsoro mandidy izay atao hoe miondana mihitsy nyity fandarana ity satria ity no afahanareo mijery sy maka ny atao hoe toromarika sy ny andinindiny momba ny fitondrana ny fiainana satria de raha malala fa mafy tokoa ny iainanareo any indrindrindra amin'ny resaka tsy fandriampahalemana zay isan'andro vaky zao de miantso foana ny olona hoe fahoana mariny de zavatra ty apetraka zao nefa dia misy an'izao apetraka ty zava-baovao de misy zava-baovao ndraika tsy adinonareo am'izany ny ao Antsoromandidy fa dia mampaheranareo ary miarabanareo isan'andro ary mitoram-bavaka anareo mba aresy zany fiainana tsy manjary zany manarak'izay de tsy adino koa ianareo amin'ny mpitsokovy ao vakina karatrao indrindrindrindra ny mpiasa ao amin'ny ranomafana ao Tsirabe ao sy ny Anabe Tafo zay azoko lasaina koa hoe miondana satria rehefa mandeha manao manatanteraka ny atao hoe filomana amin'ny ranomafana any ny tena dia tafaresaka aminareo ary atao hoe masandro maty mampalahelo satria dia betsaka tokoa ny fitangoronana amin'ny firesana momba nyty fiainam-pireneny ity satria araky ny teninareo de hoe zay de tsy manaraka afa-tsy ny MBS satria ao ny tanay tombontsoa sy fitenenina marina momba ny fiainana ka tsy adino am'izany ianareo rehetra ny antsirananany any am'sava izay niaraka taloha tamin'ny fotoanandro tamin'ny na chef de corps ny tena atao amin'ny deuxième RFI izay atao hoe efa niarakaraka ny sotro ronono am'izao fotoana zao dia voray niantso avainy aminareo amin'ny telefona satria hitanareo le fandarana dia tsy adino anareo de torak'izay koa ianareo any ivelany
any Toulouse, any Paris, ianareo any Montréal rehetra any tsy adino nareo fa dia tafitaka ambasainy kokoa ary tsy adino ianareo eto amboribory tamin'ny faefatra ato amin'ny distrika atsika manaraka izao fandarana zao. Iny ary député Rambo Salama Emilien di député Rambo tamin'ny herintsika député Rambo ny resaka fifandraisan-davitra satria nampivarahontrana mihitsy le fanazavana ny am'le hoe misy hetra 91 milliards d'ariary na 455 anoany zany milliards de FMG mbola tsy nalohana orinasa misehatra anatina serasera fifandraisan-davitra zany eto Madagasikara hetra tanoany ny entona tanoany izy io ny nahafantarina zay de izy ianao hoe nisy alay vomera mpanadiady eo nevo ny anteny mera-pirenena na ny commission d'enquête parlementaire zay vokatra ny fimenomenonana zay nataon'ny mpanjifa teny amin'ny sehatra rehetrarehetra na nahaino manjery na tambajotra sosialy sy tonga teny anivo ny anteny mera-pirenena ihany ko dia nanapa-kevitra hoe andao atsangana ny commission d'enquête parlementaire zany satria zay ko moa ao anatin'ny asan'ny anteny mera-pirenena ny manao fanadidina rehefa misy tranga makasika ny firenena sy ny vahoaka zany de betsaka ny adevitra taoriana zay ny amin'ny hoe fahahona tokoa zany rehetrarehetra zany nefa nitolotra ratsy de ratsy ary tsy mahafapo io moa zany de na nitolotra eo anivon'ny Jirama na nitolotra eo anivon'ny Hermady am'le air peut-être lasa izay sisa nefa rany na nitolotra eo anivon'ireo tambajotra zay manao ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara dia tsisy mahafapo avokoa fa tsika aloha zany hijanona amin'ny resaka fifandraisan-davitra resaka kely zay sirina teo député Rambo Salama Emilien mikasika an'le hoe nisy zay panina zany teo anivon'ny orinasa zay miandraikitra ny tambajotra sosialy zay fa nialatsiny ny mpitondra teny teo anivon'ny Facebook zay vondrona misy an'reto tambajotra sosialy reto de mbola nyteny ihany koa ny flotale général zany Mark Zuckerberg miresaka ny amin'ny hoe zao ny olana samihafa de taorianan'iny de nisy fanazavana teknika maro be ataon'ireo manam-pahaizana mahakasika indrindra ny tontolo ny serasera iraisam-pirenena zany 6 milliards de dollars miperta tanatin'izany orinasa zany adiny enina fotsiny de nikoropaka zao tontolo zao fa misy inona ary de eo zany le iavin'ny adevitsika député Rambo Salama Emilien mba maniry ny ahita vokatra tsara am'ty commission d'enquête parlementaire ty zany vahoaka satria zany ara sehatra zay iraisam-pirenena kanefa mahavoakasika kelyntsika satria efa betsaka mampiasa tamajotra ara-sosialy am'izao fotoana zao maiky fa lay serasera amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra amin'ny alalan'ny finday antsoantarby sy ny resaka connexion resaka réseau efa makaiza sy mbiaiza izy raha efa iny ny resantsika tamin'ny heriny teo député Rambo Salama Emilien. Marina tokoa zany faniry fa alohan'ny anomboako amaliko ny valiteny ny faniry de misy tsitsatsaharitra kely ty zany zany hoe amin'ny 19 Oktobra zao zany izahay solombavam-boaka no anao ny fivoriana faharoa ara-potoana ao anatin'ny ty taona 2024 ity zay miompana bebe koa amin'ny fandanina ny tetibola amin'ny fitantanam-bola amin'ny taona 2024 dia ao anatin'izay koa ny fionana amin'ny mivantana atao hoe fasafasa am'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta ka tiako tenena am'ty tsitsatsatsiatra tya dia voalohany indrindra eo amin'ny fandresaka fanaovana politika sy resaka fanindrena olona sy tokony anana an'ireo olona membre amin'ny fitondran-tena sy ny atao hoe etika politika tokony anana an'ireo membre amin'ny gouvernemanta reo zany tamin'ny herinandro teo de nametra-pelana ny prime ministre australiana vehivavy zay anisan'ny tena mambahoaka ao inona ny antony satria misy resaka soupçon na corruption de tonga izy zany de nanaja tena hoe tsy mety eto amin'ny tany sy mifanjakana raha zahako prime ministre australiana no mandeha ny enquête am'izao ny fanadihadiana fa zahako de tafiditra amin'ny resaka kolikoly tsy niandro soroana amin'ny lapelina le ramatoa na de mamboaka takininona azy fa dia nanaja tena izy nametraka felana izy hoe tsy prime ministre satria misy an'izao inona ny antony
le olona dia madio amin'ny fanaovana politika tsy miandra an'izany hoe ity politika itya ty plasma prime ministre tya dia ataoko ampanakarenahako na ataoko atao hoe anaovako abus amin'ny resaka fitondrana fa mahatsapy izy fa hoe tsy mety zao ary mety animba ny imaziny ny fanjakana zay australiana mety animba indrindra kokoa ny hoe zany prime ministre australiana tafiditra amin'ny resaka kolikoly de manaona zany ny vahoaka mba tsy hipetrahany zany zavatra zany de aloha nanaja tena fa tonga izy de fa nametraka an'izay felana zay iny ny anankiray faharoa manarak'izay dia ny eto amitsika hitanareo reny efa misy voateny ny écran plat mbola tsy lany ny paisiokady satria mbola tsy lany le vola atao amin'ny fitantanana ny covid de mbola teny any ina zavatra mitranga fa mety elana bala ihany tafiditra ny bombo sisety de reny mbola ihany fa mbola eny foana sy nyretraretra de ozy hoe zany ny olona fanaovana politika fa raha vao misy reza ohatran'izany de aloha miala manaja tena de eo am'izay miady hoe ahoana madio asa malota am'ty zavatra ty de faharoa manarak'izay tsetsatsiaritra ihany eto am'ty ministry ny raharaham-bahiny vazaha ty gasy vazaha moa zany tsy haiko tsony na vazaha gasy na gasy vazaha fa izy loha de mitona anarana malagasy isy mifasafasy eo ary zay de hitemy malagasy de huit ans mifandehany ary raha vo mamaly amy teny frantsay de anao satroko zay ary zay de hiteny ko hoe tsy mila mpandika teny eto fa samy malagasy dafolo raha ambassadeur no avy eo de azo ekena fa raha ministra malagasy zao nanao fasafasy amin'ny solombavambahoaka zay malagasy dafolo dia tsy maintsy miteny malagasy fa tsy mila mpandika teny ka io zany hoe tsetsatsiaritra any hoe huit ans mifandehany ty tiako tenena am'zany de zao hoe zay le resaka aloha le fanaovana politika le fanendrena olona tena mahavita an'zany mitombona dolo ve mifanendrena an'le olona sa resaka népotisme sa resaka copinage sa resaka hoe sokona fakahita te de hoe tsy maintsy atao ty na ty ohatran'zao fa de isy raharao za aloha de aniato amy fanoerana aloha efa tafaresaka tam'izay de hoe na mahay teny frantsay azy tsika de teny malagasy fa de huit ans fa raha vo mamaly teny frantsay sanatr'izany akory ny solombavamboaka tsy anoatran'ireny hoe fiainana jolamboto reny de hosioka fa anao satroka de miteny ampanajana amy rahamato filohany anteny mety hoe rahamato filoha asaivo miteny malagasy opikambany fa tsy frantsay akory zakay fa malagasy ka de zao izy oka izy anoatran'ireny missionnaire katolika tongeto ny missionnaire katolika navaiza amvelany ka iazy eto de lasa aloha mianatra teny malagasy any ambositra na any ambozy tany any afianaratsoa pisainte korkotra zay de ampisainte koa any matasoana angamba izy mianatra fa ao anatin'ny roa volana telo volana de may de tokony anao an'izany fa tsy ikabary amin'ny ho avoaka malagasy atao teny frantsay de izy mpandika teny eto tsy mety ka eto de fa miteny solombavambahoaka izy ary zao anay no miteny an'izany de fa miteny zany hoe oringa ministra zao lasy teo de ndana mianatra teny malagasy aloha fa tsy rehefa tonga ny fasafasare amin'ny anteny merari de hoe ay ampandika teny adikeo teny fa de angamba de tsy haiko zay zavatra hitrango ao zay le tsetsatsatra fanira fa de hiditra am'le votoatinresaka atao marina tokoa fa ao anatin'ny commission misy commission d'enquête parlementaire momba ny télécom mantena koa ary misy 7 zakaino ao de ny 13 am'izay ao anatin'ny mpomba ny fitondrana ny roa impanohatra de zahako sy ny solombavamboaka todsoa eny amin'ny boribory tamy fa enina zany 7 diso de misy anankiray eo nahita ny toezavatra atao de zaho izy vadika ampanohatra fa tsy laza tsony ty de député any atamy foty zany zay indépendant ka ny tafiditra ao anatin'le resaka amin'izao enquête zao mihitsy any resaka hoe manahoana ny adéquation ny coût ny qualité ny coût ny service ianao zao nyteny teo hoe nanana problème am Facebook fa de nialatsiny nefa olona multimilliardaire no tompon'izany sy nyretraretra fa anetsika eto
raha mijery an'ny service eto araky nefa nyteneniko tamin'ny heriny hoe le réseau de tsisy mihitsy fa miakatra any amin'ny tafitrano ngamby anao voazo alizy fa raha oatrano a de tsy mahazo de jerenao am'le télé am'le double puce amin'ny téléphone amin'ny double puce misy ale oatra sens interdit tsy misy réseau de iny boribory anakiroa tsisy réseau mahandray maharitra amin'ny 10 minutes de tsy mba misy fialatsiny na hoe mba miteny na mandefa SMS ny reo opérateur téléphonie mobile reo hoe de tena mialatsiny fa noho ny amin'ny lafiny teknika dia tsy misy ny réseau ohatran'izao fa tonga de mandeha ho azy de miantso ianao de tsy molo-kafa miantso de hoe mahazo ianao tsy misy mamaly avy eo hoe tena tsy aleha mihitsy le telma tsy aleha mihitsy le Airtel tsy aleha mihitsy le Orange tsy mba misy fialatsiny avy am'le opérateur nefa zany ny zava-misy kanefa tadio fa manao an'izay ianao le volanao hoaniny any mandeha any zany le crédit anao hoaniny foana ka zay zavatra zay any tena mampikikika amin'ny vahoaka ary mahatonga hoe mipetraka zany zavatra any mikasika ny ty commission d'enquête parlementaire ty ary izay réseau ratsy zay indrindra ny tena mahaka tena tsy mety ary mila jerena miaraka amin'ny olona rehetra mihitsy zany satria tsy eto amin'ny tanan-dehibe misy an'zany fa hatrany amina ambany ravika zany izy ny fitenenana nefa zany réseau zany zany communication zany ny teny ilain'ny olona amin'ny fiainana satria ahafahanao zany miantso ny mpitandro ny filaminana raha sanatrizy zany misy ny tsy fandripahalemana ahafahanao mba mangataka fanampiana avy amin'ny havana raha ohatra sanatrizy zany misy ny tsy fahasalamana misy tsy fahampiana arabola mba ahafahanao mampanontany vaovao any amin'ny fianakaviana hoe manao fahasalamana reo any fa ny eto amitsika tsy misy an'izany ary tadira misy hoe misy natao hoe fahamena tena maika de maika raha sendra zany faratsiny réseau zany de tsisy akory de enao raha mitaraina am'zany no tonan'zany any amin'ny tribunal na any amin'ny fitarainana dia veranjavony satria na ny antony matanjaka be le opérateur téléphonie mobile ary atao hoe ambony lalàna mihitsy ny arangama ny ilazako azy satria tenika ianao nefa nyteny tao neny anakiray fotsiny 91 milliards d'ariary ny impotsy voaloha de tsy ny any fa ny sasany anakiroeto misy 28 milliards misy eo amin'ny 12 milliards eo dia jeren'le fanjakana fotsiny jeren'le directeur général des impôts ary mbola menandray azy latitude afahafana hoe rehefa voaterina alohanareo tsy kelikely io andriamanitro de ahoana zany raha malagasy orinasa malagasy manao an'izany raisy ohatra fotsiny tsy inona problème ny olana nahazo an'ny tiako Madagasikara ny tiako fa tsy resaka impotra zany tsy te halala mihitsy satria malagasy io de tonga de nidina fotsiny macro atao any fianaratsoa hoe eto be ritrika naiza te hidina fotsiny de mahoatra mafala ny ty mpitony ty hoe PDB ny chômeur PDB ny fianakaviana sady tsy mikakany tsy mibiby satria tsisy voalo raisina fa ny matanjaka ohatran'izao dia omena indray hoe aloavinareo tsy kelikely io ary tady io tsara fa io raha voatara mifandoavana an'io de misy majoration 1% isam-bolana de ataoviny koty zany hoe raha 91 milliards na tsy nalohan'ny opérateur anakiray tao anatin'ny 5 taona de misy majoration 1% isam-bolana amin'ny 91 milliards de ohatran'izay ko reto opérateur zay de ohatrinona le volan'le malagasy hoanindreo opérateur reo fotsiny zahako tsy manentsika karana fa ny tena mandreraka amin'izy de zao le karana tompon'le telma zany ny tena manao zavatra tsinitsinina ny vahoaka malagasy mihitsy za mananamana karana BDP zay manampy amin'ny resaka sosialy eny amin'ny faritra misy fa de any telma ty kosa nefa tsy izy tsony ary ny tena mampaleo raha am'izao fotoana zao de le opérateur karana io mihitsiny miaraka tamin'ny filomam-bahoaka tany amin'ny Libanona nitokana an'le zavatra tany de hoe ny dikan'izany zany de hoe
nareo amy commission d'enquête tia efa miaraka amin'ny filomam-boaka fa de mampitandrina zany ny adika na tsy miteny azy fa zay ndray de miteny de ohatra miverivero azy amy fotsiny le vola tsy voaloha io de miteny aminao fa niry afatsy anaiky an'izany izakay ary miaty nitenenany eto de aloha zava ny resaka fa hoen'ny communauté internationale fa hoe io firenena malagasy misambotra io a de ohatran'izao ny fomba fampiasana vola sy tokony redevabilité an'ireo oloreo amy vahoaka tady io tsara nefa mame an'izany vola tsy tokony tsy foroan'izany ho amin'ny teny opérateur téléphonique mobile reo ane de mivahoaka malagasy fa tsy ny avy any ivela mihitsy ny bailleur de fonds hoe raha tsy teny fotiny zao momba an'io ihany ho problème be de zao picom pôle intégré mikasika ny télécommunication 153 milliards ndray 153 millions de dollars nomeny banque mondiale tamin'io anaovana pylône 65 pylône zay 68 pylône tamin'ny 2003 angamby izay dia tonga de lasany telema le zavatra zany hoe tokony ampanofana ho an'izay opérateur téléphonie mobile rehetra zany io pylône io na ho an'ireo zay manao ny resaka serasera amy radio sy ny télé mampiasa an'ireny dia manofa mamerina amy fanjakana ny zava-misy nefa am'izao fotoana zao de ny telema tonga de mahitsy piany telema manazo an'io de avy eo telema mampanofa amy reto rehetrarehetra reto ny fanjakana zany amin'io zay tompony vola de be abao fotsiny eo favaka afiterina tsy afaka manao iny tsy afaka tsy manao iny de mahagaga zany zavatra zany hoe ko fantatry ny bailleur de fonds fa ny vola menareo ny kaniny ny farany volamena zany ny farany inona ny atiny zay le fanjakana am'izao mihitsy zany ny tena matory ary atao hoe mialatsiny amy teny am'le izy zany hoe sokona fakahita zavatra tamin'ireo opérateur reo zany nahitandreo opérateur reo ny atao hoe point faible de tsy samitenina kely azy ary zany moa de efa miteny efa naverika teto ary tsy mametratra ny tena zany satria zay tao anatin'izany ary nisy mivoany zany zay fa ileoany no nanampy amy fitondrana am'izao fotoana zao nanokam-panjakana tamy 2009 de tsy mahatsy afaka tsony zany miala hoe raha vo mikitikitika anay io mialatsiny tiany dossier de tonga de zay io zavatra io ampifantarina anareo vahoaka malagasy zany hoe zany ny zava-misy ka raha tambatra ny vola impôt mbola tsy voalohan'ireo opérateur amy téléphonie mobile reo zany de tafakatra any amy 120 milliards 130 milliards any asa ohatrinny zany raha zany zavatra zany nefa no azo ataoko fa misy fampandrosoana goavana be mihitsiny raha tsy teny fotsiny hoe ny amin'ny resaka tsy fandripahalemana raha zany voly zany ohatra hoe amy tsy fandripahalemana misy angalana kely euro kely fotsiny amirenina l'europlanina eto nefa dia fantatry ny mpitondra zany fa tsy atao na zany voly zany no hoe amboarina ao amy ministère amy finance hoe ty voly ty satria ao amy trésor-ny publique no mipetraky zany voly zany mba hanamboarana an'ireo barazy rehetrarehetra amy resaka fambolem-bary indrindrindra ny any amin'ny faritra ambatiny zaka zay hoe grenier Madagasikara amy fambolena amboariny ny barazy iny atao ny dragage ny canal rehetrarehetra iny na ny fanamboarina an'iny amboarina ny any Marivoay sy ndretrarehetra tsy misy manafatra vary zany satria rehefa avy ny orana tsy tafavoaka tsika revo renivohitra surtout ato amy boribory tany fa efatra misy nandeha te mihitsy na momba an'izay na manafanira fa eto manomboka ao anosy Zatoesta mandra-pivoaka ary amin'ny ambilany be misy an'le canal C3 fa tena be zany anosy be zany ntsana be zany fiainanato zany satria le rano tsy efa rano tsy mandehanana tsony fa tena efa fotaka sindretretra ary zavatra tena hoe tay eo ambonina nefa zany niainan'le vahoaka amin'ny faritra iny zavatra ohatran'izany tokony mba hojerena hoe fiverenan'le vola fa le olona sainao mandoa an'le vidiny sindretrarehetra nefa le
le tsy misy atao hoe redevabilité hoe maverina tamberina makany am'le vaoka nefa le vaoka oronao isan'andro am'ty resaka fividianana de crédit sy ndrararety io zany anankiray de eo koa le resaka le amin'ny resaka commission d'enquête io le resaka tany io zany de efa atao hoe patrimoine ny poste sy ny télécommunication hoe tsy mazava zany io hatram'izao fotoana zao ary matoty mangatahanay na izanaiza le iza dia tsy mivoaka ny any amin'ny privatisation tam'izany fotoana zany manipole jereva any amin'ny poste antanina ny amin'ny poste jereva ary amin'ny satria moa tam'ireny zany zay patrimoine ny poste sy ny télécom moa zany tonga de lasan'ny tellement automatique lasan'ny tellement zany hoe tafiditra anaty privatisation de misy tenendraro hoe ao anatin'ny bay amphithéotique ohatran'izao hoe misy raha efa tafiditra tamin'ny privatisation tonga de efa tafiditra ao anatiny hoe tsy mazava mihitsy zany fa savoritaka be ary misafotofoto ka eo zany zay de tsy anaiky misitsy ary amin'ny mahasolombava-bahoaka ny tena satria feom-vahoaka ny etineto de tsy anaiky mihitsy zay raha tsy mazava ny am'ty raha ty na de misy azy atao hoe fanontaniana mipetraka avy any ambony any hoe fa inona tianareo atongavana de tiany atongavana de aleo azava ny raha mazava momba ny ty télécommunication malagasy tya fa maninona mipetraka amin'ny fanontaniana zay zavatra ohatran'ny mahagaga ihany mahavita chiffre d'affaires varié en elanelan'ny 460 milliards à 600 milliards ny opérateur téléphonie mobile anankiray anatin'ny taona ray nefa ny résultat nety 16 milliards de 400 à 16 zany de ho charge fixe daholo ve neo rehetrarehetra ao nefa tsy mandohetra tsy mandohetra kanefa le service-nao tsy alehany akory ny volam-bahoaka laninao sy ndretrarehetra volam-bahoaka tsy alohanao io resaka hoe couverture io zao de nisy rapport tamin'ny banque mondiale nivoaka omaly ny jerenay de anakiroa fotsiny teneniko hoe may matsy ranao ty 5G ty nefa le 4G tsy respecté akory de région Analamanga zao 95% natao hoe couvert ny 3G voarakitry ny 3G ny any amin'ny faritry melaka ny gisitra 20% melaka zany any Tsalova be Maintrano sy ndreny any amin'ny honorable Voninahitra Eugène de mandeha indray le 4G de Tananarivo sy Sava sy an'ireny zany mahazo ny lolarany eo 70% 4G nefa ary zay eto eo sonerana azy ny tenanay miantso amin'ny manao WhatsApp sy ndretraretra tsy manao Zoom mijary fadiranova loatra anina de hoe couvert ny Tananarivo firy ny any melaka 1% ny any amanja ny any amin'ny honorable fienena sanna moa zany de tsy tenenina tsony fa de any ambany ravikazy hoe 1% de hitrereto am'izany de manaiky an'izay le olona rehetrretra manaiky kanefa tadio tsara fa araky ny teniko teto hoe pas d'action raha tsy misy ny communication tsisy ninona vita eto raha tsisy ny communication ary tsisy ninona andeha eto raha tsisy ny communication de zavatra ohatran'izany de kena mbola andeha ndray ny 5G de asa nga maretina mana solombavamboaka solelakisma be reto ngamba de hoe tena mandeha amin'ny fampandrosoany zany fa tena toananay ka tsy zay raha tsy feniko ny 5G no hitetatetany de hitanareo am'zany fa zavatra tsy ilainy zany fa zavatra tena ilaina zao de tena hoe le tena ampitombo ny ao amin'ny vilia amin'ny vahoaka isan'andro sady mora ny tsara no ara-pahasalamana mba hitombo koa ny any am-posy ampandamina amin'ny fiainana amin'ny andavanandro eo aloha zany no azo resahana momba nyty télécommunication satria mbola mitohy ny ankety am'izao fotoana zao ary mbola manana izahay hatramin'ny farany volana novambra satria embolana anaovana an'io de hoetinyeto amitsika eto foana vaovao momba an'io ary tsy maintsy tatataty zany momba an'io raha mbola tia solombavamboaka mpanohatra koa satria ny anay de aloha zava ny resaka fa ny tombotsoa any vahoaka ny jerena am'tya fa tsy ny tombotsoa hoe tombotsoa any solombavambahoaka na izany fa tsy maintsy jerena ny tombotsoa am-bahoaka zay ny jorono ny atoko timma hoe vahoaka aloha zay vao ny amby ny manaraka ia
mazava tsara mihitsy zay ary avelao ho fantatry ny vahoaka eto zay mihitsy le raharaha satria tena anisany tena manahirana mihitsy le resaka fifandraisana eto Madagasikara ary betsaka no miteny an'izay ny efa teny mahery moa zany efa tsy resahantsika ntsony fa de France sy Algérie miverimberina foana ozy député Rambo Salamy Emilie Algérie française Algérie française Algérie française ditaniny so misy meritreritra zavatra hafa ka tsara ny ahafantarina an'izay de iresahantsika matetetika rehefa mivahiny eto moa zany député Rambo Salama Emilie fa ny fifandraisan-davitra de mifandray amina resaka tsy fandriam-pahalemana ihany rehefa ratsy ny réseau nefa misy mifanafihana amin'ny asan-dahalo député Rambo Salama Emilie ka tsy azo ireo mpitandro filaminana ohatra na tsy azo ireo tompona ndraikim-panjakana satria ratsy ny réseau de manao ny ataony zany dahalo sy ny jiolahy sy ny mpandroba rehefa ratsy ihany koa ny connexion de tsy afaka mampita ny afatra maika zany ny tamajotra ahafahana miresaka izany dia manao ny ataony ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy sy ny mpandroba zany ka ampifandraisiko an'le zavatra ny trango omaly ho an'ny teto faritra Analamanga zany de nampahafantarina zany le rafitra vaovao ny tontolo ny fandriam-pahalemana am'le fandaminana la restructuration eo ny tafika malagasy zany zay nanao zay fandaminana vaovao izay de netretiny rehetra de hoe hisy fiatsarany zany le tontolony tsy fandriam-pahalemana ho an'ny eto Madagasikara ka ianao moa zany miplace député Rambo Salama satria tsy hoe député Rambo ihany ianao koa malala tsara ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana fa tena zay nitenen'izay hoe chef de corps ianao tany Antsirana ary efa levitry ny etat-major ihany koa nandritry ny fotoana ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana malala ny tontolon'ilay tafika malagasy amin'ny ankapobeny sy ilay tontolony tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara raha ny zavatra nenareo sy amin'izao fotoana izao ka everiko hoe mamanakambara mahakasika izany député Rambo Salama. Alohan'ny amaliko an'izay dia ty misy tantara kely zavatra nitranga ny resaka tsy fandriam-pahalemana io mihitsiny teo amin'ny fokotany misy ary ataoko hoe ao amin'ny 50 metatra misy ny trango no nitranga le izy zany ary tsy haiko hoe mifandifin-javatra ve sa inona fa assistant parlementaire atomboka no trangal le zavatra amin'ny ray maraina zolahy fitolahy mitondra kalakiny koa fa no nisaoty tao amin'ny tambony isy azy zany izy zany tamin'io fotoana io nataon'Andriamanitra tsy tao fa ny vady aman-janany ihany no tao zany izy moa raha ny tantarany de izy any latsaka lehibe ny tanàna tany Ambatolaona fa raha malala moa ny fifidianana tam'izany de tsy lany arainy de sendra nandeha tany zany ny mijery any tany amin'ny commune tany rehefa en'le vady aman-janany zany fa nisy jiolahy tsambiky natao amin'ny tokotany de napiretina ny jiro rehefa napiretina ny jiro ka nahitan'iny ny jiolahy dia rafitra ny tsoka satria efa avy nanafika tany ambadika any satria le remby azo tany ambadika tany zany natao ivelany de nahita nyty jirony rehetra tya dia lasa nandeha dia nisy tavela tao ny fitaovana noentina zany afaka 10 minitra teo tonga ilay raim-pianakaviana le assistant zany de fa misy inona nisy nanafika izay ohatran'izao fa tsy tafiditra izy fa zao natsonina ny polisy tao amin'ny commissariat boribory tamy fadimy tsisy nandray de lasa nandeha tamy mihitsy niaraka tamy tobila le assistant tonga tao polisy anankiray ihany eo de fa ahoana tsy misy polisy azo mena anao tao présentation le olona de aveo izy ny tena makanetsany amin'ny brigade criminel de nakeny brigade criminel teny anosy le olona tsy aferanay zany fa mandehana makany amin'ny gendarme nakady lalana de lasa nandeha nakany ndray le assistant parlementaire kely de tonga ndray le gendarme anteny tsy ato aminay fa mandehana iry amin'ny brigade de recherche eny fedanana leo le assistant de lasa izy tonetiny tobila de nandodona tao amin'ny varavarany
kapisaty zay tsy anjaran'ny tafika malagasy no manao an'zany asa zany a de to amin'ny kapisaty vonaino an'izay de namoaka ekipa anakiray zany a olona dimy de hoe ndao ary ataotsika ny bokilasy indretrehtra efa lahatsasakady mahery moa lany tao a tamy fivezivezena zay a tsy hita le mpangalatra inona ny tiako lazaina am'zany de zao efa impira eto miteny sy manazava fa ny olona mpangalatra ny de tseny amy route nationale no manao an'zany na eny amy boulevard Ratsimandrava na eny amin'ny arabe any route nationale numéro 1 fa any anelakelatrano ary amin'ny andro alina na maizina efa niteny an'zany ateto a ary isaky miakatra eto de tsy maintsy miteny an'zany tiana tenenina de zavatra tsotra hoe na manova rafitra tahaka n'inona azy ianao rehefa tsy mety ny paikady ataonao anatanterahanao an'ny asa rehefa tsy misy olona sy ny fitaovana asainao manao an'izay a dia tsy misy ninona viteto na ho fenonao poste avanceur eran'ny fokotany na ho fenonao kana miaramila raha eraky ny commune rehefa tsy misy olona anao an'izay a de andraso pôly tsy osolombavamboaka rosy pôly a fa andraso pôly izy fitenenana fa tsisy ninona ho vitanao eo ary rehefa tsy maty paikady mifanaraka am'zany ko napetraka dia tsisy ninona ho vita tiako tenenina de hoe rehefa anao an'zany asa tsy fandripahalemana ianao na any ambany vohatra na ty andrenivohatra de tsy maintsy miditra any amin'ny elakelatrano ary amin'ny andro alina sy ndretra tady io tsara fa ny olona manao an'ireny zavatra trenany de olona efa mianatra ny nataonao koa ary mipetraka amin'ny toerany mpitandro ny filamena iny izy matoa manao ny zavatra io ary ohatrany nampime ihany ny zavatra natao hoe tam'le fotoana namay teo hoe misy fanafihana tao misy fanafihana teo de mivorony OMC naty tany tariangapy prime ministre de izy hoe ohatrany mampime ihany a ivory anao zany hoe tsy miteny hoe petrapetralinareo fa ivory zay fa mamay elisany a fa tsy fanao zany rehefa ivory anao de atao mivory any fa tsy ilaina voaka radio tsy ilaina voaka télé fa nendreto maty hoe io zay fananao hitan'ny olona fa zany raha vao maika tonga dia mandrora am'tsolany miteny ampangalatra sy mpamon'olona ndray hoe petrapetralo olo izy fahidiny zay ny le izy fa rehefa manao an'zany tonga de mivory am fotsiny a de déployena ny élément atao ny stratégie mipaikady sy ndretrehtra naovana azy mandeha mivoakinareo manao patrouillenareo amin'ny alina tel élément mandeha ary secteur ary zao ohatran'zao aty ny axe ohatran'zao zany no atao fa tsy andeha amory voaka de hoe tsy maintsy vity io a fa tena mijalo voaka sy ndretra ko raha tsy paisy izy ko andeha hivoaka rehefa mefandroasanao zao de mbola ho avy eo ka zany zavatra zany a tsy fahaizana mitondra le fanaovana an'izy toly iny zany ndray faharoa dia jerena le hoe le paikady zany iny voalohany tokony jerena fa hoe aiza ny tokony naovana ty a de ahoana fomba anaovana azy quand ou comment raha tena manao paikady zany a de tsy maintsy manao an'izay de miditra am'le hoe avec qui avec quoi ndray raha amaly ali zany de avec qui ny olombelona tsy maintsy misy olombelona hoe anao anatanteraka an'io fa tsy hoe volena atao ny création zao nefa ny olona tsisy menomenona ny volohany tsy misy olona kanefa misy olona miandro ny banky misy polisy misy mpanambola be andrasan'ny gendarme misy any andrasan'ny polisy ny tafika reny olo reny atao hiaro ny vahoaka sy mifanana any am'le tena mamay am'le vahoaka atao fa tsy atao ariam-badika ary angalana vola ka zany zavatra zany a tokony ho jeren'ny fanjakana mihitsy hoe oka kotsany ka fa misy anyteny société de gardiennage civil toy ny aloha mba reny miambina andreny fa ho an'ny force de sécurité a dia force de défense de sécurité a de aleo hiambina vahoaka sy mifanana fa tena mijaly le vahoaka
fa tsy mahazo andamin'ny teoria le andamin'ny ty koa tsy fantatra koa hoe makaiza marina iny fa anjaran-drao fa mifantatra fa mahazo andamin'ny teo fa tsy petrapetraka ao fotsiny a kanefa dia tsy hita mifandehany ka zay zavatra zay hoe le olona koa zany a tsy maintsy rena aveky dio andray le hoe aveky koa inona le fitaovana hoentina tena mba mifanahtsahana ave de nefa tenenina moa raha ianao no patrouille amin'ny alina zany ka de hitranelakelatrano namotana 4e arrondissement moa teneniko fa any ny tena mamay oesta mananjara ery anosy be volanay sy ndretraretra tsy hazo no entina ho any fa tena miaraka amin'ny basy a de tena ohatran'ireny manao hoe miady reny mihitsiny hoe misy anafiky reny satria tady tsara fa ny mpangalatra de fa tsy maintsy manana arme blanche aloha alianao an'le izy tsy maintsy manana andreny baramina sy ndretraretra reny de tokony mana fanahtsana am'zany zany ny fitaovana de ohatra zany ko ny any amin'ny any ambanivohatra any ny any amin'ny fanenjehana dalo tokony fanahtsana am'zany a na ny fitaovana fa na ny olona efa fantatra le dalo fa mandeha groupe organisé 10 empolo fa tsy olona folo nandehanao nafika azy raha anao an'zany ianao de mba asio aty karana hoe appui aérien hélicoptère manampy an'ireny sy ampitombon'ny olona fa ohatra mandeha olona any amin'ny abattoir na gendarme na police na tafika malagasy raha olona 10 ny adversaire ny dalo a kanefa olona folo na le fanaovana anazy olona ray zany a iady amin'ny olona 10 ary tady tsara fa ny dalo mato manao an'io a de mafantatra efa any amin'ny terrain zay zavatra zay zany mila jerena momba an'io ary mifahatelo farany a de zao ho any ty fitsarana momba ny resaka sécurité io matetika reny olona mandeha amin'ny mpanao andrena de olo efa mpamerikeloka mainona ny atony le lalàna mivoaka le didi-pitsarana mivoaka tsy raha indra lahy fa io de mipetrapetraka avao tsika de milaminy rehefa avy eo fa za zany eto de miteny mihitsiny hoe tokony mba ho jereny na tokony anao tolo-dalàna am'zany no amin'ny misy allo averina indray a ny resaka raha izay no entina mpandroso amin'ny Madagasikara satria tena mijaly loatra le vahoaka na de tsy tokony toroana hevitra ary nareo de toroanay satria tena marary loatra ny vahoaka amin'ny anaovan'ny ny dalo azy de avereno ray ny resaka peine de mort rehefa misy anankiray taraiky angamba zay angamba vao tonga saina ny rehefa tsy hoe mandeha makany tsy afa mipetrapetraka kelikely any de ambadika aty fa miodikodina mitady vola de iny fa voaka indray de lasa indray manao ny eo foana lasa cercle vicieux ka zay zavatra ny resaka insécurité fanira eo aloha zany insécurité io a na isan'andro ary tsika itenan'io tsy lany toromarika tsika omenan'io amenany fitandro filamena tia tena mijaly loatra le vahoaka fa zay aloha no azo tenenina andro momba an'io sécurité io na misy azy atao hoe fanovanan'ny zany rafitra zany hoe zone de défense de sécurité atao hoe stratégie de proximité a rehefa tsy misy ny olona afaka tenanao an'le izy mifanaraka tsara amin'ny toetansy mipaikady sy ny retrarehetra ny zavatra ny mission a de taraiky eo fa resa be fotsiny a ny fanaovana ny retraretra eo fa tsisy vokany eto a raha tsy zay zavatra zay zao zany zao i Algérie fa samandresy any Frantsa eo an'le faritra Sahel zany fa tena samandrefy izy amina resaka tsy fandriam-palema na resaka aratafika sy ny sisa zavatra hafa moa zany resantsika zany fa ny dikan'izay de hoe manomboka matanjaka ny fitaovana ampiasainy fa ny olana eto amintsika manko le stratégie apetraka fa le fitaovana tsisy ary zay nge mampitaraina na ny polisy le polisy zao mitaraina fa tsy manana fitaovana ietrehana n'le zavatra nefa izy no mendraikitra am'le resaka tsy fandriam-pahalemana mbola izy fotoana resantsika ty resaka zay 5 Sahel ty manakambara betsaka amin'io misy tsika deputera Mbosalama mino koa fa mahafantatra zany anao satria matoa zany efa manomboka sany olona na de hoe firenenany zanahana ary de dikan'izay efa manomboka mivelatra izy amin'ny lafiny ara-pitaovana sy lafiny ara-olona koa zany de efa mba manandranandrana ny tanjana izy any amin'ny sehatra misy azy any fa eto amintsika moa zany lasa tena matanjaka loatra ny dalo mihoatra n'le mpitandro filaminana de lasa sahirana zany le vahoaka zay tokony hoarovana manoloana zay fa efa ao moa zany deputera Bekijana Solofery zay voafidy tany amin'ny district na Parafaravola mbola hiaraka amin'ny Rina Rabe Mananjara eo fa tsaroko tsara
ianao mpanao baolina deputeram-boasalama Emilena de teo anivon'ny tafika malagasy ara de afaka andro vitsivitsy amin'ny 7 volana Oktobra any RDC ny lalao amin'ny natin'ny andro 7 ho eo amin'ny fifantsanana tompon'ankeran-tany zay ho atao ny Qatar 2022 de eo ihany koa zany amin'ny 10 volana Oktobra ny andro 7 eto Madagasikara zay atao hoe tsy mikanja ny Mahamasina zany ka aloha mba ho faranana amin'ny zavatra mahafinaritra raha mba azo resana deputeram-boasalama Emilien akabary alo sa tsy akabary atsika zako malagasy koa dia makabarea manona barea faniry fa ny mahatonga hoe fady zao ny fanatanjahantena de entina anatratana ny situna ametrahana ambony ny asiny firenena anankiray dikan'izany raha atao am'izany izy de tokony atao lara-pahamena ary mila tohanana ty zavatra ty nefa dia mampime ihany ny an'ny tiako tenenina de zao omaly le mpanao baolina atsika nandeha nakany amin'ny RDC nefa nao baolina am'le 7 firy omaly le 4 5 6 7 maro andro zany ny fanomana de eo ndray nefa misy hoe misy olona 5 lesona de mila sona vaovao de le 5 sona vaovao zany ao anatin'ny 2 andro ny fanaraka am'ireto anao entraînement sy ijery ny resaka atao hoe automatisme ohatran'izao ny tactique ohatran'izao ny sindretrarehetra na de hoe tena misy mahay baolina tena enjana be aza ohatran'io moa de hoe misy ale bandikely avy any États-Unis 22 ans tena enjana be zany reo amin'ny sasa amin'ny hoe défense hoe sindretrarehetra de io za hoe ninino nataonao eto rehefa tsy misy ny fanomanana sy ny ela be sy ny ferahan'ireo amin'ny fotoana maromaro de tsy vokany io raha volany RDC nanomana anala vela amitsika le ketriketrika any ary RDC nanomana zay efa niona tamin'ny firenena fa manodidina teo fa ny anao tsisy fa ny anao za vao resika lindro roa teo efa le Erika Rabe Sandratana reny efa nahazon-doza efa olona sy ny fédération sindretra tonga de enjena hoe ny am'izao tsy ny aisoro hoe sindretra reny koza hoe raha atao io zavatra io de tokony efa mba jereny fanjakana mihitsiny hoe ahoana ny tokony ikarakarana an'io na andresaka transport fotsiny azy inona problème ty fanjakana ty fanjakana am'seho manam-bola be io raha mividy atao hoe aéroplanina tsara mihitsiny izy na aéroplanina tsara hoe zay aloranga io atao lafantiany de vidana aéroplanina anankiray mba ho an'reto mpanao baolina tsika reto am'izay izy mba tsy mety ho première classe mba tsy miforotra ao anaty aéroplanina mba mitsotsotra ny ozatra fa tsy hoe andeha amin'ny classe économique de mba miforotra ny tongotra de ho tezitra indray ny filomamboaka hoe aka miforotra ny tongo de olo foana tary lasa tsy mety tsara ny mba avy zany tokony mba ho jereny le valafo le force one le mpitondra fanjakana io moa zany zao de mbola tamy teteza mita foana ane nanao zany force one napiditra an'io erabusy anakiroa zay fa occasion nefa na firatsy tompona azy efa nanary azy fa 767 vidiny entre parenthèse iny fa zany zavatra any tiako tenenina de hoe le fanomanana an'le ekipa mihitsy ndrangany tsy mety fa tena tokony anao rara-pahamerina ohatra hoe tia nandresy zany fa tsy hoe andeha fotsiny andeha sesio anao bolany de aveo de seo ndray de hoe ilano eto amin'ny kanja mibary andray de eo ndray fa tonga ndray raha malagasy firy ndray malagasy ijery eo kanja mibary satria io ny kanja natao fitrana am'izao fotoana zao zany hoe tsy le tena mipetraka mihitsy zany le fametrahana an'le football amin'ny toerana mahisa azy hoe tena mba hitondra amin'ny voninahitry Madagasikara ametraka zany Madagasikara zany amin'ny toerana misy azy amin'ny resaka fanatanjahantena fa atao resaka fiseseona fotsiny hoe manao de tsy mainty manao kanefa le vokatra tadiavina tsy mandeha am'izy inona ny antony fanomanana tsy ao ny fametrahana tena olona tokony anao am'le hitantana azy tsy ao fa atao mbola teo contrat fotsiny zao aloha fa maninona izy io tsy tonga de atao hoe elany tompona andraikitra amin'io rehefa tsy manomboko zao ka hatramin'ny farany fa rehefa tsy mamely ao de azon-doza elahy ka za ho za hoe za tsy makabary hafa zao zako zany de tsy ho papillon noir koa ahako fa za zany miteny hoe apetraka amin'Andriamanitra ty zavatra ty angamba de hitao apetraka amin'Andriamanitra miandrandra zanarim-bolona tsika izay angamba lahatra ho an'le ekipa tsika fa de apetraka amin'Andriamanitra liza fa dia raha za aloha tsy papillon noir fa de miteny hoe makabary hafa
kely mifanantenako hoe kely mifinoko hoe atonga an'io hoe azo azany fandreseny zany fa dia apetraka amin'Andriamanitra ohatran'ny fitondran'ny ministre ny finance tam'izany fotoana zany ana tam momba n'ity LFR farany LFI 2021 ty de napetraka mihitsy hoe ty zany le LFI no apetraka amin'io zay fitondran'Andriamanitra mapety amin'ny LFI ty satria tsy tambazava mihitsy ny fitondran'ny ministre ny teti-bola tam'izany fotoana zany hoe ahoana ny fitondrana teti-bola mpanjakana 2021 zay angamba faniriny amin'io fa maraparantsika fa vonona koa ny solombavamboaka raha beky zany fa de misaotranao amin'ny fanandraisan'andro any sy fitondrana ty dinidinika ty fa de manaraka angamba ny ataotsika de fitondrana ndray ty resaka amin'ny resaka insécurité ty tsy fandriam-pahalemana ty amin'ny resaka hoe betsaka loatra le resaka rongony sy le atao hoe fitsondromana rongony am'izao fotoana zao ka dia zay ngamba no velabelarintsika amin'ny manaraka sy ny zavatra hafa mety azo tenenao resaka insécurité sy zava-baovao mety azo entina indrindrindry momba ny fiainana andavanandro avoaka zay tena marary ary tena ataoko hoe raha mbola misy menamena hafa koa ngamba couleur de mitena fa tena efa tsy izy tsony fa tena tsy izy tsony ary mila petraka amin'ny vahoaka malagasy fa vonatsika vahoaka malagasy no tompony ho avytsika fa aza mieritreritra hoe raha izao régime zao no eritreretina hoe aza ony malagasy ho avy mamiratra sy andavanandro mamiratra de hoy za hoe tokony eritreritra amin'ny malagasy tokony eritreritra indrina isika fa isika malagasy zao no tompony ho avytsika fahazendrasana olo-kafa eny ary makasitraka ny député Rambosalama Emilentsika tamin'ny fandraisam-pitenenany ny fanadihadiana ny fizaram-baovao zay netiny tamintsika teo loha hevitra telo mazava tsara no netiny député Rambo tamintsika teo zay voafidy teny amboliboly tamin'ny fahaefatra dia nanohy ny resaka mikasika ny voamera-panadiady eo anivon'ny anteny mera-pirenena izy na ny commission d'enquête parlementaire mikasika ny fifandraisan-davitra ny resaka momba ny tsy fandriam-pahalemana izy ary ny resaka ihany koa mahakasika ny baria efa vonombonao ny namatsika Rina Rabe Mananjara izy moa zany dia handray ny solombavamboaka ny aparafara vola de fa menray tsika rehetra ny parafara volany andilame na ambatondrazaka ao anatin'ny faritra aloatra de mangoro moa zany rehefa hoe mangoro de moramanga sy anosy be anala de reo natambatra ny mahazan'le hoe faritra aloatra sy mangoro zany fitambaran'ireo distrika ireo mintsika fa hanana vaovao ny solombavamboaka Arabekijana fa dia irina aloha zany de efa vonina eto ihany koa na izany na tsany eto de milaza fa efa miomana ianareo any mahajanga ny faritra boeny any sy ny manodidina fa ho avy any ny RMDM araky ny fandaminana ny daty zay efa mifampiresahana de fa miomana ihany koa reo faritra hafa zay andray ny RMDM aoriana zany rehetrarehetra izany betsaka ny fandaharam-potoana zay ho zarainy eto fa de ho avy amin'ny angady sy ny arontsika amin'izay feonam-be-paritra mitety faritra ho an'ny mpanohatra izay marina zany namana faniry raha safy manantany satria ny fiainam-pirenena dia mitohy foana isika menakavo no eto arak'ilay teny amin'ny razantsika ao anatin'ny atao hoe fahendrena mihitsy hoe velona isika raitrano maty isika ray fasana dia atsika menakavy i Madagasikara efa eto kaiketo ny solombavamboaka ny Madagasikara voavidy tao amin'ny distrika ny Amparafaravola lany tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara solombavamboaka Arabekijana Solofoery fa miarabanao député elaela ianao ny tsy tonga teto amin'ny plateau ary fantatray ianao fa député mandehandeha nandehandeha tany an-tanàna io nandehandeha tany an-tanàna everina fa de hitondra vaovao ianao amin'ity fandarana ity aloha tonga de toizana amin'ny tenin'ny député Rambo teo hoe resaka tsy fandriam-pahalemana satria le endrika isehon'le tsy fandriam-pahalemana mantsy maro lafa raha ny eto Madagasikara aparafaravola resaka tsy fandriam-pahalemana mekonao sehatra misaotra betsaka namana Rina mampiatrano ty efitrano ny TVM MBS ity MBS voalohany amin'ny fa mbola tsy tany ianao mbola tsy tany fa tany fa tamin'ny fotoanandro ny fambolohany eto amin'ny MBS ianao zany eto amin'ny MBS ka dia misaotra betsaka indrindra ary miarahaba namana rehetra izay miaino sy ny vahoaka na ny mpitandramasina
na ny eto Madagasikara miaino zao fandarana MBS zao satria amty MBS Miara Manonja ity tokoa no ahafantarana ny vaovao tena marina ary mampiseho ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka dia kokoa manokana ho an'ny ao andrebakely avaratra sy ny andrebakely atsimo any amin'ny distrikna Parafaravola fa reo ny mangataka kokoa manokana ary arabaina ianareo any amin'ny distrikna Parafaravola rehetra izay na ny namana mpiara mikatoko ao anatin'ny atokotiky Madagasikara zany na ny vahoaka rehetra izay miaino zao fandarana izao. Resaka tsy fandriampahalemana io moa efa zavatra misy eto Madagasikara tsy mifidy toerana intsony izy io. Zany marika fa malemy ny fitondrana satria ao anatin'le état d'urgence sy insécurité ny vahoaka zay ao anatin'ny firenena iray satria na te amokatra ary ny vahoaka te hiasa ny vahoaka dia miaina ampitebitebena ny antony tsy misy ianteherana mba hiaro azy zany le vahoaka mamokatra na vahoaka miasa ka de io ny antombohan'ny resakitsika efa natomboky député Rambosalama sy namana mpanao gazety ihany moa izy teo ka dia saika tsy teny ihany anampy anareo mpitandro filaminana fa amin'ny citoyen tena sy amin'ny mahavahoaka malagasy ny tena zay marary tokoa de za ohatra mahita fa resaka rongony io na ny resaka zava-mahadomelona na amin'ny alalan'ny tsindrona zany na amin'ny alalan'ny foana tena anisan'ny mahatonga ny resaka tsy fandriampahalemana io. To misy koa renony troana ka dia efa fito taona moa zany fito taona satria nisy le mandat voalohany teo tao amin'ny Assemblée nationale de zao miampy roa taona am'izao fotoana zao de fito taona zany mahasolom-bavim-bahoaka ny tena koa de matsapa fa tsy mbola nisy tolo-dalàna zany mihitsy na projet de loi na proposition de loi tonga tao anivony anteny meram-pirenena mikasika ny resaka rongony io. Ina mety mahatonga an'izay tao anatin'izay taona PDP zay nefa l'izy hoe tena hoe io resaka expérience io namanarina rehefa miainao anatin'le hoe zao ny asako solom-bavim-bahoaka ka ny asako de tena tsy maintsy mitady hevitra hoe inona ny zavatra mba hierovana an'le vahoaka izay nanolotra anao fodiana ka raha any aminay any Atsianaka de matsapa fa anisany mahatonga ny acte de banditisme io na ny resaka violation na ny resaka alatromby na ny resaka fandravana de misy hery manampy an'le olona hery manampy an'le olona io de amin'ny alalana drogy. Ahoana moa ny ahafahan'olona iray satria zavatra nampalahelo niseho ray volana lasa amin'ny tanàna anatabôka zay ao anatin'ny commune rurale Samamby distrikna Parafaravola Atabôka ahoana ny ahafahan'olona efatra amin'ny valopolo taona roa amin'ny valopolo taona le lehilahy efatra amin'ny fitopolo taona le vehivavy ny violena io vehivavy io efatra amin'ny fitopolo taona de miaraka am'le mpanampiny vehivavy de aveo vita iny acte de bandit vita iny acte sexuel iny de nidorona indray le trano le olona efatra amin'ny valopolo taona sy roa amin'ny valopolo taona sy efatra amin'ny fitopolo taona raha tsy misy hery hafa zany le jiola tsy
tsy anam-pikasana mihitsy hoe anao viole na anolana aniny io raha matoy efa lehibe io. Ka mihoatra an'izay zavatra zay a de misy koa herinandro lasa zay a fanapona basy any am'le tanànana apatakana ao amin'ny commune rurale Anorory zay. Tena maty tanteraka le tovolahy ray mpianakaviana nametraka zazakamboty anankiray. Za moa nandeha namangy tany amin'ny masolombavabahoaka ny tena sady mitondra fanampiana ho an'io fianakaviana io fa mampalahelo zany, tena mampalahelo. Farany namoran'le vahoaka ao anatin'ny tanàna Anorory mihitsy sy niaraka tamindreo tompona andraikitra mitandro filaminana, gendarme, commissaire, polisy sy ny miaramila de hoe andaotsika iantsonreto dasy na détachement autonome de sécurité na anao poste fixe ho anty ty tanàna Anorory ty. Tsisy resaka politika io atonga de hoe tena hoe fitiavana an'le vahoaka io. De namora an'le vahoaka de andao ary atao latsapako zany hoe boîte aux lettres de jerena zay olona satria atao zany le valopy latsapako ny anaran'ireny any aminay. De iny any amin'ny lehibe ny gendarme na lehibe ny polisy ao amin'ny service mixte de any amin'ny régional any mijery le olona le valopy misava le taratasy le vahoaka de eo ny amatariny tiany tena olon-dratsy. Izany sosokevitra nameko andreo miaramila reo. Rehefa natao zany le izy tamin'ny mandako teo aloha ay tena olona mpifokarongony, olona ganks, fantatra ihany le izy. Fantatra ihany le izy de nigadra tany zareo de vita ny figadrana tapitra de mivoaka zareo de zao ndray izy tratra ndray. Manoloana zay zavatra rehetrarehetra zany manainga ny fitondram-panjakana ny tenako. Raha tena mpitondra fanjakana ianareo ao anatin'ny mpanatanteraka reo manaovana reo am'larby zao misy rapitso, misy conseil des ministres ampidiro io resaka manaova tolo-dalàna ianareo alefaso amin'ny antenne mera-pirenena io mikasika ny orongony io ny tena anisan'ny zavatra ratsy indrindra ary zay manapozina ny vahoaka. Fa raha io voafe io mety iaina ampilaminana miena le degré de ny acte ataondreo asanjiolahy reo. Zay ny voalohany. Faharoa le vahoaka mantra raha tsy misy fanampiana avy any fitondram-panjakana satria sady tsisy atao zao ny vahoaka tsy afaka tsisy possibilité hiasa de io fanampiana avy any fitondram-panjakana resaka social vahoaka io ny alefaso. Zao moa de resaka fiarina no atao any aminay any Ambatondrazaka de henoko fa rapitso alarbia de tongany ny ekipany any présidence amty resaka fiarina ty. Ary io ny anatsonanay solombavambahoaka fiarina de hoe aninno de anatin'izay manome fanampiana zareo arak'le teniko de tsisy fanaraha-maso teto moa fa tamin'ny tapabolany Androany mihitsy izy iny fa nyteneniko fa nydevelopeko teto fa tsy misy fanaraha-maso ataon'ny ministera sy ataon'ny zareo manara-maso ny fiarina io omena vonina le vahoaka le tantsaha nefa tsy misy fanaraha-maso mikasika an'iny de tsy voaloha le izy de raha misy de misy ny taux de recouvrement mikasika an'io resaka fiarina io de eo amin'ny 2-3% izay ihany no recouvrer nefa ny protocole ny contrat zay ny fanaovandreo sady tsy misy antoka tsy ao mihitsy zany zay ny mahatonga ny hoe le fanjakana tsy mivonina ny omana tsy vonina ny hiasa hitondra rehefa tonga eo vo hoe atao an'zao ary moa le olona apendraketana an'le asa koa tsy mahay any asany
izay ny mahatonga ty fanjakana mivara lile ary mbola manamafy any amin'ny tenin'ny député fidèle tamin'iny TVM sy ny namany teo fa hoe raha tsy mitandrina tsara mangamasaka izy ty potraka ho azy fa tsy mila ongana zany ary isika izay député tim aloha ao nivony ateny mera-pirenena tsy vonina hoe anongana zany fa aloha jerena eo fomba fiasan'ireo de samby tsara ny tantarany eo amin'ny rehefa tonga amin'ny fotoanany zay mikasika an'izay namanariny ka iny moa resaka tsy fandrimpanemana tsy maintsy resana satria ianao avy any tanàna tany fa efa nresaka iny ianao hoe fivoriny ateny mera pirenena zany session ordinaire fivorina voalohany ara-potoana zava-dehibe izy io ny fotoana mandeha ihany volana oktobra zao tsika hiatrika an'io nareo efa mba azo mena kely ve ny atao hoe avant-goût zany amin'io fivorina io an'ny mpijery sy ny mpiainotsika satria zany dia hifatoka any aminareo indray ny vahoaka malagasy indrindraindrindra manoloana ny dia fahantrana sy zavatra misafotofoto eto amin'ny fireneny ty misaotra betsaka rahalany am'izay amin'ny tapabolany androany anio tapabolany anio no misokatra ny fivoriana ara-potoana izay andinika ny teti-bolam-panjakana misy eo amin'ny 90 andro eo izahay mivory ny zavatra takiko aloha satria nandalo tao amin'ny anteny mera-pirenena alohan'ny andehanako nakaty de ny teny ny tompona andraikitra ao anivony anteny mera-pirenena mihitsy androany raha mbola tianareo ny ampandeha tsara ny ty assemblée nationale ty teneno ny hiérarchie oka tsy atao virtuel na visioconférence intsony amin'ny volana oktobra io ny antony fa tokony atao fasafasa ny antony sady fanjakana nefa antony efa voafeo ny ty aretina ny antony voalohany efa malalaka ny amefahamiana ara-pahasalamana ranony zava-misy izay resan'ny mpitondra fanjakana faharoa betsaka ny problème manoloana ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna de mila fasefasa mifanatrika aloha tena mifanatrika mihitsy membre ny gouvernement sy izay solombavam-bahoaka so de misy matahotra de melody tsy député tsony izy raha ohatra ka matahotra na eo député fa ny eo ihany keo mpanatanteraka zao de ka zay indrindra ny ilainay solombavam-bahoaka satria nisy mifanendrena andreo membre ny gouvernement vaovao reo araky ny tenin'ny député Rambo teo Rambo Salama teo enao ve ministre de tsy mahay teny gasy ministre malagasy de tsy mahay teny gasy ho ana manokana aloha za tsy anaiky an'izany diplomatie malagasy zao mety antaninareo mihitsy ahoana moa ty ary zahay eo tsy teny frantsay mihitsy amin'ny question réponse na amin'ny interpellation ny membre gouvernement fa za mihitsy ny teny hoe mitenena anao teny gasy en tant que hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara en tant que ministre malagasy ianao de tsy d'accord mihitsy izahay hoe fanomezana asana n'lay androm-panjakana sy le androm-panjakana anamalagasy ny votonao de ny zareo amin'ny gouvernement sy izahay atanivony anteny mera-pirenena indrindra ny anteny mera andoolona ka dia misy ny session ordinaire fivorina ara-potoana andinina ny teti-bolam-panjakana loi de finance initial teny manoloana anareo ao anivony ministeran'ny teti-bola en finance ny tenako moa membre ao anatin'ny commission'ny finance ka dia eto de efa tokony alefanareo ny document makany amin'ny anomana zay document zay nareo satria raha ny lalàna de manana 10 andro ny solombavam-bahoaka andininan'io teti-bolam-panjakana io izay vo tokony no andany na tsy andany an'io teti-bolam-panjakana io ary mbola mandeha ao amin'ny commission
andinina ny teti-bola rehetra satria tamin'ny herinandro teo moa za de nisy ny conférence régionale tany Mbatondrazaka ho anay anaty districtna faritra loatra mangoro nisy ny conférence budgétaire régionale na ny exécution de budget zany mikasika an'io io teti-bola io ka tafiditra ao anatiny resaka principe fondamental an'io resaka loi de finance io ka manoloana an'izay zavatra zay zany tokony ho jerena akaiky fa tsy andanindany foana izahay mikasika an'io teti-bola io ary eto moa de efa miteny meloha ho anareo membre ny gouvernement fa anadiady kosa izahay ho an'ny vola fanampiana avy any amin'ny FMI tamin'ny resaka Covid-19 iny na tamin'ny taona lasa iny zany na ho avy zao ka eo amin'ny resaka le hoe fivorian'ny anteny miram-pirenena zay ihany raha raisitsika aloha zany ny teo aloha zany zany hoe zao iainantsika zao zany ny resaka teti-bola sy ny namany de mampametra-panontaniana maro satria inona ny zava-misy am'izao fotoana zao tsy voaloha atsy misy grevy atsy fa tsy voaloha ny an'ny université ny volan'ny volan'ny entrepreneur tsy voaloha dia misy fitakina be deabe am'izao fotoana zao resabola de hoy ny fanontaniany olona fa nga reny tsy efa ao anatina teti-bola reny zavatra reny fa maninona le izy no misy tsy voaloha ka lasa miteraka grevy izy misafotofoto etsy zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay de akoatr'izay ihany ko de rehefa mandeha zany le fiainana de misy am'teny hoe ahoana raha ny fitondrana no ohatrany manao an'za tsy manao an'za roa ahoana ny vola ny reny zavatra reny sy ny sisa misy zavatra tsy mazava zany le izy na ny fampiasam-bola ataon'ny fanjakana na ny tsy fahazahoana volana karama na tampikarama ty amin'ny atao hoe zay tokony azo an'izany ohatra hoe raha isika zao ny université misy tsy mahazo vola ny any amin'ny fokotany na même zay solombahoaka sy ny assistant parlementaire voata amin'ny herinandro ty ngeny voanandray karama roa volana zay indrindra ahoana zany no mitranga zao nefa ty efa tonga indray ny session manaraka ka io namanarina le fahaiza mitantana le tsy fahaiza mitantana io satria nge ao anatin'ny teti-bola ao anatin'ny loi de finance iny iny zavatra iny tsy tokony ho isy violation tsy misy tena fa tokony efa tena fa zavatra tsy maintsy atoary zany hoe misy ny affectation budgétaire zany io zavatra ataon'ny fitondram-panjakana efa tokony ao anaty teti-bola ary reny tokony aloha daholo reny fa tsy fahaiza mitantana ny mahatonga na le vola mihitsy ny fictif chiffre foana fa le vola mihitsy ny fictif fa io moa ho hitanay sorabola fotsiny fa io moa hitanay eo amin'ny satria tsy maintsy hoisy débat be mihitsy amin'io fivoriana zay ataonay manomboka amin'ny fasivy folony volana tsy niatraika any satria nareo mihitsy le tsy anisan'le tsy zay mihitsy ny mahatonga le izy ka tsy maintsy ampafantarinay indrindrandrindra amty Miara Manonja ty tsy maintsy ampafantarinay ny vahoaka malagasy mba tsy hihinanam-boly ny vahoaka malagasy mikasika ny teti-bola izay ivorianay amin'ny fasivy folony volana Oktobra io ka dia io moa fa session ordinaire mihitsy io tsy maintsy mifanatrika izay mba ndreo membre ny gouvernement rehetrarehetra reo ny fisokafany io moa de amin'ny le 19 io ka zay ny fandehan'iny mazava ny momba an'iny fa de ho hitantsika moa zany ny fivoarany fa tsy hoe ny any am-parafaravola ihany tsy hoe ny any amin'ny faritra loatra mangory ihany no ahitana n'ity resaka manaraka ity ndray zany fa saika manerana Madagasikara resaka ati-tany ny ati-tany zany dia eny matetika izy io ary tatoato tany aminareo tany an-tanàna tany de ohatrany hoe miseholany izy io fa maninona ohatrany hoe tsy mety hoe tsy voalamina mihitsy ny tontolon'ny ati-tany eto amintsika
amin'ny mahasolom-bavambahoaka sy amin'ny maolo-pirenenanao voamaly izahay nidina tany amin'ny fanalamanga io orinasa fanalamanga io orinasa-mpanjakana dia tonga tany ny ministry ny tontolo iainana madame le ministre sy ny ekipa ny rehetrarehetra ekipa solide mihitsy ny tonga tany a niaraka taminay solom-bavambahoaka tany ianao anisan'ny tany a izahay sy député fidèle solom-bavambahoaka presque solom-bavambahoaka rehetra mihitsy ny tonga tany de tao anivon'ny faritra gouverneur de tao anivon'ny direction régionale ny environnement tao daholo de zareo tao amin'ny fanalamanga de ny zavatra natsikaika ay ao anatin'ny orinasa fanalamanga io a misy aty tany izany hoe tany ny fanalamanga de mbola nisy 20 000 hectares sur 200 000 hectares 20 000 hectares ataon'olona tsatotsatoky n'olona borina fotsiny am'izao olo-tsotra nefa ao anatin'ny domaine fanalamanga le izy de ozoko zany hoe fa inona loatra le fanjakana tsisy fanjakana ve am'ty eto Madagasikara eto ty efa tany-mpanjakana zao mbola misy olona ivelany manatsatoka borina ary vita borina ara-dalàna mihitsy ka eto dia todika manokana ao anivon'ny ministeran'ny zay miandraikitra ny resaka topos domaine io aikay zany ianareo ny anisa mampiady an'le vahoaka amin'ny resaka fanana tany ny ny tany toerana zany zatra tsy naposinareo mihitsy hoe tena taitra be mihitsy anamanarina ary izay solom-bavamboaka izay rehetra tao taitra tao tonga de nanonteny tamin'ny madame le ministre miangavy ianao a ampidio ao anatin'ny conseil des ministres amin'ny larobia ity resaka situation fanalamanga ity tena naiko mozy hoe aloha tonga de hoe voyena ao anivon'ny conseil des ministres vita eo izy rapitso de le tonga aloha lasa le vahoaka no le vahoaka ny lasa miady ary io tsy vitany eo amin'ny toporery fa any amin'ny tribunal ohatra kaiky any aminay am'le tanàna Antanimena ao anatin'ny commune rurale Morarano Krom mahatsikaiky inge zany namanariny 420 hectares io tanàna io Apanefy zany a misy fokotany anakoroa Antanimena 420 hectares efa misy infrastructure publique ao misy fiangonana misy trano fianarana école primaire mihitsy EPP tafo any amin'ny 203 ano any misy tena efa infrastructure angeza be de igagy ianao fa ahoana olo-tokana olona roa miakapare an'le toerana 420 hectares efa misy toerana tamin'ny herinandro hoe voeko amin'ny interpellation membre ny gouvernement zay amin'ny sessionay tamin'ny herinandro voaka ny didim-pitsarana resy le vahoaka mihitsy ny resy de samy gaga ny olona hoe ahoana any amin'ny tribunaly cour d'appel any Tamatavy tany zany niakatra fitsarana ambony tany le izy tany ndresy le vahoaka ao atramy sefokotany zany ndresy satria sefokotany mipetraka ao atramy pasteur rehetrarehetra resy atramy mpampianatra
de oziko zany teny tam'le olona nytaraina tamiko fa fanjakana inona loatra ty fanjakana ty misy fanjakana ve aty any ty amin'ny faritra loatra mangoro sa tsy misy fa de ho hitantsika eo ny toyny fa tena vahoaka ao anatin'le fokotany anakoroa no resin'olona ray efa misy olona 70 taona mipetraka misy infrastructure en dur 70 taona mipetraka amin'ny toerana io mipetraka tao de resy tena hoe misy zavatra magaga mihitsy ary ny tena nagaga de zareo amin'ny service domanial sy service topo de manaiky an'izany koa de ho avy ny ametaka borina sy ny manao reconnaissance de tsy fantatry ny suitiny fa de aeto moa ho anareo tompona ndraikitra rehetra de ho aizy reo vahoaka eny nivony faritra loatra mangoro za tsy miteny andreo vahoaka reo migreve a fa tena mampatsiahy teny anareo ao amin'ny district ao amin'ny faritra ao amin'ny préfecture fa de ao amin'ny tribunal fa jerevo akaiky io zavatra io fa lazainareo ndreo le vahoaka mitrotra zay ny zava-misy ampahafantarina anareo rehetra tompona andraikitra any ka io tantara io ao anatin'ny commune rurale Ambahibo Fokotany Ampanefy Antanimena se ao anatiny ao ka dia eto moa zany ny avio aux amateurs fa de ho sambotsarainy tantarany eto de nizy mbola tsy laza satria le vahoaka mitaraina hoe ampiakatra any amin'ny fitsaranam-bo fitsarana tampony ka de oziko hoe aloha hojerena zay zavatra zay fa tsy maintsy mijery akaiky ny le vaonareo za am'zay zavatra zay izay ny mazava iny ka ny atanatra zany no sationany any zany fa eto Madagasikara be deabe ny tranga ohatran'izay fa mandeha ny fotoanantsika député Rabekijana Solovoery amaraparantsika fa eto ianao resaka fambolena manahoana le fivoarana satria efa hoe miandro ny rotsakorana zany zao de ahoana zany ny fiomanana am'zany efa nisy resahanao teto fa ny resahanao farany aloha de hoe tena mitanatana vava fotsiny le datsa tsy afaka tena hoe isehatra hoe hiatrika ampitonina ny fotoam-pambolena manaraka de angamba tonga de toizanao atravetrany hoe manahoana ny fivoarana RN 44 ao anatin'izay efa manompoka ny fotoam-pambolena 2021-2022 atram'izao ny ala tany afakomaly ny ona tamin'ny directeur régional ny agriculture alohan'ny alako tany tamin'ny Zoma tany Ambatondrazaka sady nisy conférence budgétaire tany tamin'ny lakamisy manko azafady ny zavatra nampatsiahivoko azy de hoe efa nompoka tiany toam-pambolena inona ny zavatra mba efa vitanareo satria adidinay solom-bavambahoaka ny manara-maso ny asa mpanatanteraka nandeha tany nanao ny asa ny solom-bavambahoaka ny tenako mihitsy nandeha nakany na nadiady inona ny zavatra vitanareo inona ny zavatra tsy vitanareo inona ny lazainy zavatra tsy vitany misy zay ny misy tsisy zavatra vita zany nefa ny toam-pambolena afaka tapabolana de ahoana fotsiny zany ho avy eo iona amin'ny tsy haiko iona ezaka iona amin'ny monsieur le ministre nefa many hektara ny tany aminareo any ny dadasika be misy 67 000 hectara any 67 000 67 000 hectara district naparafara-vola fotsiny ny urgue amin'io zany hoe manara-penitra ny tsy manara-penitra fa ny vita ny todrano sy ny namany ara-dalàna misy hatrany amin'ny 42 000 hectara misy zavatra manano tanina ao ny vole tanànina Tanambe de mibarazy Nanony misy loza manano tanina koa any apasikely de ny baraziny Betsimangana
mbola misy mananotanina koa ao parafaravola de ny paraziny vakaka sy ny paraziny sahamaloto. Ao amin'io parazina nono io raha sanatry misy rotsakorana intelo mafy fotsiny de voalohany tanàna tanambe rehetra mihitsy a nipotika, izany hoe futur district io tanàna io de fa nisy accident matsiravina nseho de raha sanatry tsy vita io parazina nono io na digo izy ihany de isy lozabe matsiravina. Ka eto de teny aminareo vahoaka ny tanambe, ny solombavam-bahoaka anareo miezaka miteny andreto mpanatanteraka reto fa tsy maintsy mila fanomezan-tanana mikasika an'io zavatra io fa loza raha sanatry tsy vita, zany hoe ny tanimbary voakasika io de ano any amin'ny 9 000 hectara. Any amin'ny baraziny sahamaloto indray efa nangataka ny tenako hatram'izay fasina fanamboarana ny Andoha barazy satria manondraka tanimbara 4900 hectara io baraziny sahamaloto io. Raha sanatria mbola tsy vita koa io dia mety ho fefika koa ny tsisy vokatra ho raisiny. Mikasika ny baraziny Betsimangana manondraka tanimbary eo amin'ny 3000 hectara. Raha ohatra ka tsy vita io baraziny Betsimangana io de ny lalana mihitsy indray ny RN3 no vo de lasa mivadika Manainga Jipo 2. De ny eo amin'ny barazina Mambe Vakaka moa tena tsy maintsy mila fanamboarana. Ka eto efa miteny ao amin'ireo ministèren'ny agriculture fa zareo miteny amboarina. Ny interpellation zay tao amin'ny session extraordinaire anay tany amin'ny CCI Vato tamin'ny andro ministre Lucien zay natonga nanteny tamin'ny premier ministre rehefa tsy mahavoa zavatra ny ekipanareo ny mela de ny sorony zareo moa zany ministre Lucien satria tsy nahavoa sady tsy nahay ny asany. Ny ala hitra ndray ty ministre vaovao ho hita eo ndray ny zavatra ataon'ny monsieur le ministre fa ny anjarako amin'ny masolombavambahoaka ny tenako de miteny sy manatanteraka ny asa koa miteny amindreo membre amin'ny gouvernement miteny andreo technicienne rehetra reo ataovy ity asa tia areva nampidirina projet de loi tao aminay ratification tao nivony anteny mera-pirenena io resaka fanamboarana io ka de hita eo fandeha mikasika ny RN44 satria fa mandeha de mandeha ny fotoana. Betsaka n'olona miteny hoe efa mandeha ny RN44. Inona ny tena zava-misy marinao ary zao tsika miteny zao mandeha ny RN44 efa misy manamboatra fa tsy fantatry le vahoaka mihitsy hoe zany RN44 zany eny miainga ao Vodia miainga ao Moramanga katrany Vodiala ka tsy diso zay jusqu'à zany hoe miainga eo a Moramanga de mandalo Vodiala de mandalo Ambatondrazaka de mandalo amin'iny Ambatsoratra Ambodava Imery Mandroso iny de tonga any Votraivo. Izay ny tsono RN44 le Votraivo tena tsy voateny mihitsy rehefa miresaka ka zay madiso an'ity fitondram-panjakana ty ny RN44 de hoe avy any Moramanga jusqu'à trany Votraivo mandalo any Ambatondrazaka sy Imery Mandroso zay mipaika any Votraivo. Ny zava-misy de zao vo eo ny lalana Moramanga Vodiala ihany no eritreretin'olo RN44. Ny lalana vita eo ny vita goudron manodidina eo amin'ny 30 km eo zany hoe avy eo Marvoy jusqu'à eo Ambosary. Mbola tsy vita tanteraka iny eo Ambosary iny. Ambosary Andaingo mbola tsisy ny kasina. Ny Andaingo Vodiala vo mipasoka zareo manala le rantany vo manao terrassement.
zany hoe mbola tsy misasaka zany ny rn 44 nefa fa resabe zay tsy tena solombavamboaka amy teny zany mbola tsy misasaka ny rn 44 ny eo ambatondra zaka vody ala mandalo eo ambatondra zaka ino fa goudron hatram'izay dia atreo ambandriky ny vita goudron fa ny ambandrika mandalo station mandalo ambatsoratra mandalo ambodava mandalo miera mandroso tonga trany evitrevo mbola tsisy ny kasinana ny iray ary zany hoe raha ny totaliny zany a dia eo amin'ny 220 kilomètre eo 149 kilomètre avy eo Moramanga jusqu'à Vodiala misy 75 kilomètre Vodiala Ambatondrazaka mandeha makany a Votraivo zay ny tsona RN 44 ka miteny anareo ao amindreo surtout ministre vaovao namana solombavambahoaka député Jerry honorable enao zao ny ao anatin'ny ministère des travaux publics enao no napetraky ny filoham-pirenena eo eto de mampafantatra anao andriamatoa ministre fa ny RN 44 de atreo Moramanga jusqu'à trany Votraivo zany hoe ny lalana vita zany a tena vita eo amy 30 kilomètre eo a vita goudron fa mbola misy ny terrassement atao de any atreo a Vodiala eo ny terrassement vita fa tsy mbola izy en totalité ka mbola misy eo amy rotona 6 satria velo rano filoham-pirenena ka mana ihany andriamatoa ministre fa mbola lavitra be RN 44 ho avy ny propagandy itabata iteny ndray nareo hoe RN 44 tsy vita izany ndray iteny hoe ny RN 44 tompo de mbola tsy vita zay ny fandehan'ny RN 44 mbola misy koa ny RN 3 za mbola vary mangatsika izany hoe manomboka eo Vodiala mahazo anaparafaravola ampitandrefana ndray iny mandalo any Tanambe jusqu'à trany Votraivo mbola hafa ndray iny tantara hafa mbola misy koa ny Votraivo any Andilamena zany hoe honorable député Patrice koa mbola mitaky aniny koa ka ho any amin'ny faritra ohatra Mangoro monsieur le ministre mbola betsaka ny zavatra tokony fampiresantsika mitediava famatsim-bola tsara anao entinao miady amindreo io lalana many amin'ny faritra loatra Mangoro fa isika samby député teo aloha afaka fampiresaka tsara mikasika zay lalana zay eny ary efa mandeha de mandeha fotoanantsika tonga eo amin'ny fotoana famaranana ka dia everina fa dia nisy noraisitsika daholo zay resaka rehetra no entina teto nandritra ny adiny roa sasany meko 2 minitra ianao député amitinanao azy sy avatra farany mpisaotra betsaka namana rina mikasika ny fandaharantsika eto ny ho avy ny fotoam-pahavaratra betsaka ny fotodrafitrasa efa simba teo aloha mila fanarenana alohan'ny anaovana zavatra hafa fa ny zavatra tokony ho resahana fotsiny de tsy de tokony atao resaka ambava tonga am'le fitenena oeraoera fa alao vava aranasa ny vahoaka malagasy samby miandry an'io asa ataon'ny fitondram-panjakana io ny fiainam-pirenena dridradrindra ny asa sosialy any mamparary an'le vahoaka ny resaka tsy fandrimpalemana ka eto sampitompona ndraiky etra isika rehetra na ianareo mpanatanteraka na izay olom-boafidy na ny vahoaka malagasy oka tsy ravoravo tanana isika fa betsaka ny zavatra miandry ary mijaly ny vahoaka malagasy indrindrandrindra ny fisindrotany vidim-piainana sy ny fiainan'le vahoaka mihitsy saotra tompoko dia isorana ianao député Rabek zana sy lofery nitondra zay fanazavana izay isorana ihany koa isika mianakavy naharitra hatramin'ny farany ary dia mirary soa antsika rehetra indray ho tratran'ny rahampitsy fiainam-pirenena no nresahana teto araka nambara teo hoe tsy vitan'ny hoe oeraoery izy ty na vitan'ny hoe gesta teknika fa baolina maty any no mampiakatra ny ekipa anankiray any amin'ny dingana manaraka fa raha gesta teknika sy hoe fasady etseroa tsy mandeha makaiza ireny de geste tsy geste rehefa misy artiste ndray zao hoe mihira any anaty hira any fa tsy zay mamorona hoe mialaamy be geste irefa hainy beso maro zany ka dia
eo no atao hoe ilazana amintsika mianakavy hoe milaina foana ny manaraka ny raharaha-pirenena satria atsika mianakavy Madagasikara mirary soa antsika rehetra samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.